Miarabantsika rehetra tompoko lasy tompoko vavy amin'izao maraina izao ato anatin'ity miara-manonja ity indray a ialana tsiny ny faditsom-potoana eo amin'ny atsasakadiny latsaka kely eo satria olana ara teknika no nandalo a dia tsy maintsy nivahana zay lafiny ara teknika zay dia tara ny fanombohan'ny fandaharantsika tsy dia ataontsika olana loatra zany fa tsy hampiova ny loahevitra zay hoentiny eto akory zay a fa dia makasitraka anareo amin'ny fiandrasana zay fanombohan'ny fandarana izay eto ampanomboana dia mitovy amin'ny omaly ny androany satria mbola tsy mivaha ny ataontsika hoe takaitra hoentiny ty valana retina ity tsy mbola mangirana tanteraka ny faravodilanitra mikasika ny vahaolana itsabona na isoroana zany valana retina izany mbola misy ireo lavo ary mbola maro ireo zay marisarisa ara-pahasalamana vokatry zany aretina izany makahery ny fianakaviana zay namoiavana vokatry ny covid ary mirary fahasalamana ho an'ireo zay mbola eo andala-pahasitanana na reo mbola miady ihany koa ao anatin'zany valana retina zany amin'izao fotoana zao raha malala fa dia tena enjany izy ity ary entotsika zany dia mitaky foana amin'ny fitondram-panjakana mba hanome karazana statistika mazava fa tsy le foriporonina mba ahafahan'ny olona mahafantatra marina an'izay fivoarany tranga misy sy ny fahasarotana eo amin'ilay otrika retina izay tsabotsika ny voalohany aloha zany dia hoe eo amin'ny resaka testa mba hameo taremarika mazava zahay vahoaka malagasy hoe firy marina kay ny tena testa ataonareo isan'andro manerana ny nosy mihitsy io zany satria dia mahentsika hoe nisitrana tany amin'ny faritany nefa tsy nisy testa akory ary natao fa dia hoe rehefa marary zany le olona dia ilay mpitsabo no mametraka hoe inona ny symptôme misy dia zay no ametrahana fa voan'ny covid ty olo ty rehefa lazaina fa marary izy dia tondrona ho covid na tsy misy test azy rehefa maty dia problème an'le olona satria rehefa misy maty amin'izao fotoana zao dia tereny le tompona ndraiky mpanjakana alevina farak'izay aingana na olona efa narary ray volana na efa narary roapolo andro na narary vetivety na tsisy ifandraisany amin'le covid naparary azy dia tonga dia aleveny rapida foana io zay zavatra zay zany tena mahalikiliky an'le vahoaka malagasy amin'izao fotoana zao vokatry ny tsy fahampiana eo amin'ny famantarana hoe inona marina le aretina mahazo an'le olona satria ny testa tsy ampy zay zavatra zay zany tena takitsika hoe ataovy mazava hoe firy ny testa vitanareo tao anatin'ny 4 ora nanerana ny Madagasikara fa tsy mora fotsiny milaza hoe misy olona 4 marary ary tombatomba ny mpitsabo nilazana fa marary ny covid iny olona iny ary ny grave dia zao rehefa maty le olona lazaina fa tsy maty ny covid satria hoe aka mbola tsy vita test io dia nefa rehefa aveo terenareo alevina rapida be manino izy zany alevina aingana nefa tsy voasikajy anatin'le maty ny covid zavatra zany zavatra tsy mikolle zany satria malaina le fanjakana raha ohatra ka metraka hoe miakatra ny taremarika fa rehefa anisan'le maty amin'ny resaka valana retina dia mitaky an'ilay ataontsika hoe le protocole nareo hoe tsy maintsy natao an'izao ny vita test rehetra an'izao zay vo azo déclarena zay fa rehefa aniraka an'le olona andevina tsy mametraka an'izay rehefa tsy vitanareo test le olona dia aleo aleviny avany amin'ny fomba mamalagasy na zatra atsika dia amin'izay izy sady tsy sainareo isan'ny maty ny covid no alevin'ny olona amin'ilay fomba mahazatra fa tsy hoe tsy vita testa tsy voasikajy ho maty ny covid tsy voaisa anatin'ny maty ny covid nefa aleveny miaraka amin'ny vava manahirana mieritreritra n'le izy satria mankarary n'le tsika sarotiny amin'izany ndresaka razana zany mahasarotiny ny fiarahamonina malagasy zany mafy nge zany misaraka amanaina zany manahirana le izy ary le fepetra matetika ny tena manimba zavatra be da be
zay zavatra zay a no mahatonga atsika mametraka an'izany hoe lay testa zay atao ahafantarana hoe zao ny olona voan'io mba omeo le izy ho fantarina hoe fihirisan'andro ny testa zay natao. Ahitana hoe tena nisy nanao testa marina nge de tena voalaza sy voafaritra fa voan'le Covid marina io olona io. Any amin'ny faritany nge vitsy ny testa na miala kely n'Antananarivo fotsiny ary sasatra mamerina zany député Rodin ambanivohitra eto hoe any aminay tsisy miala kely n'Antananarivo de fa sahirantsika amin'ny resaka testa. Nefa nareo mavita miteny fa hoe zao ny olona marary ny Covid amin'ny testa sadasada tsy mitombona mihitsy le isa omenareo le taremarka le statistika zany tsy araka ny tokony ho izy fa aleo io petraka tsara ary tokony hitoetra koa rehefa tsy maty ny Covid le olona de tokony tsy hoenjana lay fepetra zay apetraka amin'ny fomba fandevenana an'le olona maty fa tsy ataonareo lasaka anankiray na olona maty ny Covid na tsy maty ny Covid le venaingana lasa tsy enjery le izy. Le tompona andraikitra mena fahefana koa moa amin'izany zara ary misy an'izay hoe aka ny teniny ohatry zao de marary ny olona nge izy io fa tsy tsapanareo nareo le tonga am'le hiran-draha beranto hoe voaopa tsy hita maso fa tsy henonareo le izy satria tsy hita maso le olona manozona anareo sy manompo de tsy henonareo fa marary ny fon'le olona manodidina zay zavatra zay. Ka etontsika zany de mametraka hoe mba miova fomba fiasa ranganareo apartahoeran'ny Madagasikara io test io fa azalozana moeraoera fotsiny fa aleo mba misy zavatra mikolla tsara hoe io le arety faly fotsiny reo teny hoe midina le izy midina amin'ny ahony amin'ny alalan'inona amin'ity testa tsy ampy ny olona nge zao lasa malaina mandeha mamonjy hôpitaly zay ny zavatra tsy fantatrareo satria ny mampalaina ny olona mandeha mamonjy hôpitaly de le fikarakarana sy fatahorana hoe maty any de aleo ny mitsabo tena any an-trano ny concentrateur d'oxygène raha teo efa misy mivarotra amin'izao fotoana zao de fa manana izy any an-trano misy mampanofo manofo izy any an-trano sy marary nge fa tsy makany amin'ny CTC satria le zavatra ny vonjena tany efa manomboka voavahan'ny olona le izy androany iny ane zavatra ny enjehan'ny olona tany amin'le mamonjy CTC sotran'izany satria le resaka oxygène zany la forme grave fa rehefa nanomboka nisy nanana io nisy nampanofo io de efa betsaka ny tsy nandena akantsony de zay ve ny abitaka anareo hoe efa miena zao ny olona any amin'ny CTC any an-trano le olona manao traitement fa mba alefaso lavitra le fijery mibitaka amin'ny zavatra tsy izy fotsiny fa ny testa ny ataovy be da be de hitatsika io zay ny ena marina aveo isambola so de eo maikamaika aminao fetiny enina amby 20 volana jona fotsiny de allo atao midikidina le taremarka te hidedaka amin'iny manko izy raha sitrapony zao anao matsy goavana izy amin'ny fahina amby 20 volana jona fa hosimbany ty Covid ty ndray zao ny heriteriny sy ny nofinofiny io fa forceny io ka izy tsy maintsy anao aniko tamin'ny heritaona nge ohatry zany any tao anatin'ny Covid nge aveo voan'ny Covid dao le zandary tsy maintsy moeraoera kely le nanao an'le nandroso ny odina tery amiral nyodina jereo zay sara zay fa any anatin'ny tabajotra tserasera le nyodina teo amin'ny 13 mai fa io mbola tiany atao io de io entsehany mafy pitsy aloha hidikidina le taremarka am'izay tsika afaka manao 20 volana jony de karakarina anisan'ny olona mahazo mitangorona de vana efa milamina ny eto amintsika tsika zany mila maily foana rehefa reto fitondram-panjakany reto fa reo manana zavatra anatin'ny saina ny oeraoerany azy ny atao hoe lahara-pahamiana isehosehony azy zay ny atao hoe lahara-pahamiana
dia raha ohatra zao ka tsy tratra amin'ny fahinana volana hoe fahinana roapolo volana jona mbola mafimafy ny covid izy amin'ny oktobra indray tsika manao fankalazana ny fitsingerenany nazahoana amin'ny fahaleovan-tena tena tsy nataon'olona atao anatin'ny 80 taona ange ataon'le ranamana daholo dia ireo tsara zay teneniko zay fa rehefa tsy vitany amin'ny 26 io dia ataony any amin'ny oktobra. Iresaka mikasika an'ilay anteny miram-pirenena satria izay ny tena nazavaiko anareo maly fa maly mbola nisy fivoriany ny birao maharitra dia iny fivoriany birao maharitra iny narasantsika hoe inona ny zavatra tapaka tao anatin'izay fivoriany birao maharitra zay. Ilay fivoriany birao maharitra zany dia nandany ny lahadinika amin'ny fifarany ty volana metya sy ny fiatombony ny volana jona ho an'ny fivoriana zay atao eo anivony anteny miram-pirenena. Ny fivoriana moa zany araky ny efa fantatsika hoe misy an'ilay ampitaindavitra zany le fivoriana fa etsekilany a tamin'ny fivoriana natao teo aloha dia nandany ny solombavambahoaka tamin'izay fotoan'izay hoe ireto karazana fivoriana reto kosa dia aleo hifanatrihana eny amin'ny CCI eny Ivato. Tafiditra tao anatin'izay a ny resaka fandaniana ny tetibola asipanitsina ny fionana amin'ny mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta ary ny fifidianana ny filoha lefitry ny faritany Tomasina eo anivon'ny birao maharitra ny anteny miram-pirenena satria ny filoha lefitry ny faritany Tomasina teo aloha dia ny ministra Bavy Angelika zay lasa ministra zany dia banga lay toera. Horesahako lavo ty zavatra ty androany satria zay mihitsy no ohatra somary misy zavatra mampime ao. Io moa le tonga am'le teneniko foana hoe tsy hainareo mihitsy ny mampiasa n'le teny miram-pirenena. Ny ray voalohany aloha dia zao efa laniny le solombavambahoaka zay fanapa-kevitra zay dia gagy tsika fa naverina indray le izy hoe aleo le fifidianana ny filoha lefitry ny faritany Tomasina eo anivon'ny birao maharitra ny anteny miram-pirenena tsy ho atao eny amin'ny CCI Ivato ifanatrihana nefa efa nilaniny solombavambahoaka zay fa ho atao amin'ny alalan'ny visioconférence zany hoe virtuel zany le izy. Dia gaga tsika zany amin'ny zavatra ohatran'izany hoe androm-panjakanana io e solombavambahoaka nandany an'io dia efa lany io zany maninona no averina indray ny zavatra efa nifanekena hoe eny amin'ny CCI tsika manao an'le fifidianana. Sady nampina le izy zany tsy indrina hoe mila ataotsika maika io fifidianana filoha lefitry ny faritany Tomasina ato anivon'ny birao maharitra io dia ny ahy zany tsoroko eto za lany tao amin'ny faritany Tomasina ambatona zaka ao anatin'ny faritany Tomasina zany ministra Bavy Angelika zany tsy voamaly no lasa ministra fa efa tamin'ny taona lasa zany lasa ministra tamin'ny fanovana gouvernemanta farany teo no lasa ministra nanomboka teo zany efa banga io toerany filoha lefitry ny faritany Tomasina eo anivon'ny birao maharitra ny anteny miram-pirenena. Dia androany zany le izy le nivory maly ny birao maharitra vao matsapa hoe ilaina maika ny fanoloana ny toeran'ny filoha lefitry ny anteny miram-pirenena io fa hatramin'izay izy tamin'ny herintaona banga io toko nivorytsika nisy fivoriana zahay mbola nisy fivoriana tsy ara-potoana koa aza natao naninona tsy natao lahara-pahamehana hoe andao ary soloana lay filoha lefitry ny faritany Tomasina ato anivony anteny miram-pirenena fa androany le izy ilaina maika fa tamin'izay izy tsy maika le mifanabarabara ohatr'izay mihitsy le tena mandreraka amin'le fihetsika reo mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao e satria maninona le kandida arotsaka reo tsy teo tamin'izany fotoana zany mazava nge le izy tsika za mifanampepo amin'izany hoe ilaina maika le izy androany afaka ampiandrasiny io ampiandraso any rehefa napaka nandrasina any hatramin'izay dia rehefa ohatra ka tsy ataonareo eny le izy dia maninona zany ka misy excuse tsy atao eny fa zao dia aloha ry andry amin'ny fotoana manaraka rehefa afaka manao an'le izy mivatantsika dia zay voalefasy le fifidianan'le filoha lefitry fa tsy androany izy lasa maika
fa nisy fivorina efa indrotsika ray ara-potoana ny ray fivorina tsy ara-potoana tsy soloana io filoha lefitry ny faritany Tomasina io tao anivon'ny Bromaritra satria mazava mbola nandeha niteraka tany an-dafy Ramatoa mialatsiny fa aloha dia pitsirina le marina hoe le candidat olotrareo ko eo amin'izany toerana zany tsy teto satria nesorina tsy ho ministry ny mponina izy dia niverina solombavam-bahoaka dia tsy teo raha nalefa zany fifidianana tsy teo izy dikan'izay tsy ho izy no lasa amin'ilay toerana fa androany efa eto amin'izay izy maika ny anaovana anio tsika aza mifanabarabara aza mifanabarabara mihitsy raha ny fizotra amin'ny fifidianana averiko tsara tamin'ny fifidianana ny filoha lefitra io tamin'ny vao nanomboka ny fitaom-piasany ny solombavam-bahoaka vaovao zany lany tamin'ny farany teo dia nifidiana daholo ny filoha lefitra faritany enina Ramatoa Irmana Armamy tamin'izany fotoana zany ministry ny mponina tsy candidat tao solombavam-bahoaka izy fa lasa ministra dia famindra ny candidat famindra Justin zany no ny solo anazy tao dia zao rehefa natao ny hoe fifidianana ho filoha lefitra ny faritany Tomasina dia ny solombavam-bahoaka ny Moramanga ny docteur Lova no candidat amin'izay fotoana zay hoe io zany no candidat ny RD satria moa zany maronisa dia hoe ny RD fa zay vitsenisa nefa tsy hoe ny anakendrina anao an'izy fa aloha tsika mipetraka amin'izay mahavitsenisa antsika zay dia aloha zareo ny anolotra eo dia hitatsika eo zay dia natolotra docteur Lova no candidat ho an'ny faritany Tomasina dia natsona daholo ny solombavam-bahoaka ny faritany Tomasina dia miantso anareo rehetra honorable fa za moa zany le anina dia hoe ohatr' zao makatsy makary efa nanao fety mihitsy tamin'izany hoe anao mba fandombera kely mihitsy ny solombavam-bahoaka ny faritany Tomasina ka tinika tantary tsy tononoko kanjinona ny teo izy Roly Mercia zay ny apitsin'iny tsy docteur Lova ndray hono ny candidat ny faritany Tomasina fa ny député any Fenerivo Atsinanana Pavy Angélika mahagaga efa ahoana dia ahoana zany le arrosazy tamin'ny maly efa lany io zalahy tsy miverina tsy efa zay zany niova le candidat amin'ny ro farany amin'izareo samy zareo ary ohatra zany le fomba fiasa dia raha mijery lojika zany tsika lojika tiako hitanareo tsara mihitsy ty lojika teneniko ty hoe zay ny tokony izy raha manao politika correct reo fa reo tsy correct zany etiko tenenanareo ohatra ny ahoana fomba fanaovana politika an'le 13 rehefa tsy natao an'ny docteur Lova zany le izy tamin'izay fotoan'izay lasa ministra ny solombavam-bahoaka Pavy Angélika raha ny lojika dia natsona zany docteur Lova bon satria ianao ny tokony ho teo fa nisoloana tamin'ny ora farany le olona teo nalefa ministra ao ary ianao ianao indray ny averina eo fa docteur Lova amin'io eo fa tsy eo tsisy niantso any docteur Lova tsy nandeha ny fifidianana filoha lefitry ny faritany Tomasina fa dia miandry ahoana moa zany izy ty ka mbola misy candidat andrasana dia zay no any afaka miandry zany lay filoha lefitry ny faritany Tomasina rehefa tsy eo le candidat nantany an'io député Tim nantany an'io zahay hoe ahoana kay ny mikasika an'io dia mbola misy candidat andrasana zany tsy tena izy le namaly fa izy le nanontaninay fa vavolombelona zany ny solombavam-bahoaka Tim rehetrarehetra nantany an'io zahay efa maninona kay le faritany Tomasina no tsy atao le fividiana dia mbola mba misy candidat andrasana afaka miandry zany le izy rehefa tsy eo le candidat tsy hoe antony tena grave dia hoe inona mahatonga le tsy mandeha fa no le candidat zay tsy eo dia afaka ampiandrasina io zany hoe tsy maika zany io fa androany le izy lasa maika andeha atao ray fahariva dia atao amin'ny alalan'ilay fifidianana amin'ny mikimaky tsy fatapatatra ty za aloha zany tena tsoroko fa tsy mahatoky ny fahamarina ny latsabato io
raha ohatra ka atao amin'ny alalan'ny visioconférence sady tsy mangarahara le izy no tsy ambaratelo le izy satria le fifidianana safidinao manokana le izy vote secret io ny mahazabaty miafina anazy zany tsy azoko antoka amin'io fivoaran'ny teknôlôjia io ny tena ho fahamarinan'le vokatra eo tsy azoko antoka amin'ny fivoaran'ny teknôlôjia io noho izany matoa miinsiste amin'io zany ry mpanao mikimaky dia satria te hanao mikimaky an'ilay vokatra ary te hijery hoe izavy no mifidy an'izy hina mahavote secret anazy rehefa ho fatarina hoe iza kay no nifidy an'izy zany hoe eto zany dia manomboka misy jadona trany amina androm-panjakana tonga trany zany le rivotra le didy jadona hoe tsisy resaka fa atao amin'ity ny safidinao ke zany efa tsisy an'izany tsony hoe atao tsy hita ny safidinao didy jadona ane zany faharitanao aloha vokatry ny fifidianana nisy blague zay mahafinaritra mihitsy le blague hoe ny anay rangaho izy atao androany ny fifidianana afaka 3 andro dia fantatra mivokatra dia teny ny firenena matanjaka hoe ny anay ny fifidianana atao amin'ny maraina amin'ny hariva dia hita mivokatra mivoaka amin'ny télé dia ozy le afrikanina amin'izay le enjany io ny anay mbola tsy mandeha akory fifidianana dia efa fantatra izany lany tonga amin'izay tsika hoe mbola tsy mandeha akory le fifidianana raha atao amin'io ataonareo io dia efa fantatra hoe iza no holaninareo na mahavote secret anazy ary zay zavatra zay mihitsy ny tena magaga hoe fa naninona no lasa maika le izy androany hatramin'izay io tsy maika nisy fivorina andrometona ho atsika tsy natao fifidianana io fa androany mila atao maika eo fa 5 ny volana amin'izao ry zao raha ohatra ka tsy misy ny fahadisom-potoana tokony efa mandeha ny séance plénière ny solomam-boaka amin'ny alalan'le ampitaintavitra zany ary mino fa misy namana ao anatin'izay hiadiny hoe aleo hiverina any amin'ny CCI io fifidianana filoalefitry ny anteny miaram-pirenena amin'ny faritanin'ny Tomasina io matahotra fifidianana ny RD topoko na dia maro anisa za eo anivon'ny anteny miaram-pirenena raha tsy natahotra tsy atahorana anaovana anio any amin'ny CCI fa tsy ny RD fotsiny no matahotra ao anatin'le izy fa le candidat mihitsy no matahotra satria matoa izy matahotra dia mahamaly an'le baraingo mipetraka any anatin'ny sainy maro hoe matanjaka ty raha matoa ty rehefa tsy eo izy dia miandry ny fifidianana rehefa eo izy atao aingana ny fifidianana tsy misy mahazo milatsaka ny RD akoatrany ny hafa nilatsaka aza mbola nampanatsoina hoe sao dia tokony sotominao honorable ny candidature anao fa tsy aloha izy ihany milatsaka miaiky misy ny olona hoe zany ka tena mafy zany solombavam-bahoaka zany tena enjana ka nandritra ny fahabangany teo nge tsy maninana tsisy filoalefitra zay faritan'ny Tomasiny fa rehefa eo izy ilaina maika eo rahalahy tena ilaina maika io za eto dia midera ny rispo ananany solomam-boaka ny Madagasikara voafidy tany Marolambo ny honorable Augustin satria nasany joro hoe fantako ny isan'ny GPR fa 20 fantako ny isan'ny team fa 9 ampolony eo ny tsy tafiditra anatina vondrona politika na vondrona parlementaire fa za sa hiatrika an'le fifidianana hifaninana amin'ny raha matoa Irmana Armano dia niorooro mihitsy reto za satria matahotra an'le anao an'le fifidianana any amin'ny CCI andao any amin'ny CCI dia jereny ao hoe izany lany efa nameko teo nge nisy hoe nareo ny eo maro nisy tsy hitako inona ny problème
fa matoa tsy samakany dia satria matahotra sao dia sanatrika tsy lany ary matoa anao miayady fantatrao zany hoe misy problème amin'ny namanao ianao hoe raha ohatra ka azonao antoka ny namanao fa hifidy anao inona moa zany tokony hampiayanao raha za ve zany zao milatsaka amin'ny anaran'ny tim dia atao ohatra hoe tsy hifidy anany sy olomamboaka tim fa matoa zany tsy samy milatsaka amin'ny anaran'ny tim dia tsy hifidy anany namako ato amin'ny tim maty dia aleoko tsy manao dia aleoko mipetraka zany fa tsy aleo anao mikimaky aleo rahaonako re tsy olomamboaka tim namako re tandremina sa dia tsy mifidy ana warana maso mihitsy ny vatonareo ho atao an'izao efa tsy fanaovana politika atsony zany fa didy jadony zany dia tonga ty anaty lapa ve ny didy jadony hoe tsika makaizy ty fireneny ity dia nareo milaza fa mahay politika hampianatra politika hanome lesona politika eto amin'ity Madagasikara ty zany nefa no ataonareo ve hanara-maso ijery mivatony namanareo hoe iza no fidinina ary ty zavatra ty maly ty no nampahafantarina anahy ty ary maromaro sy mamboaka ny antso anahy dia io zay hoe marina zany le izy mety avadiko teny toliara kely aloha le teniko hiresahako an'le namana aloha avy eo azavaiko anareo ihany satria mahatseriky tsy haiko hoe miakatsy loatsy anaty lohanareo vasa le raha hoe hanay fa efa toy zany ka ze tianay atao ndra ino anovo rangahy tsy manahy zaho tsy tahivolanara eto fa matoa zany manao raha ty amin'ny safatoliara satria haiko hoe baka toliara olo manao an'ty raha ty fianaranao avao tsy volaniko fa azoko renseignement zay nomaly manahira lohanareo hoe ia ro manome info anaka eto zany hoe manao kory avao zahoan'ny fidèle an'izao renseignement iaby mikasika ny raha resafintsika ato zao ia marina ro mamadika ato io rangahy tsy problemeko fa nareo avy jusika amin'ny hoe aha andao tsika hanangosonia hangalaky ordonnance so afaka enteatsika message ny fidèle agnaty telefony ao miavia rangahy to telefoniko miavia bakao enteo eto message zao la ohatsika misy message mampiraranao ato la misy message mampiraranao ato miavia bakany ha enteo ato telefoniko ty tsy raha voniko anao ty ka tsy zay ro andanianao lera handehanao taratasy amin'ny tribunal anareo hangatako ordonnance hanente telefoniko fa hainao zany fa resaky timy avao zany ato tsy resaky IRD zany anaty telefoniko toy ato ka tsy misy resaky hafa ato zany tsy mba misy vie priveko zany ty anaty telefoniko toy ato fa resaky politique nareo zao avao lafa tsy vitanareo mivolagna olonareo megnena olonareo fehezo fa matoa olonareo miborafotsy manome info anay ato ty fandesanareo azy ao tsy normal tserika kanao le oko fa hainareo fa message zao raha zao hainareo fa telefony zao raha zao ay ty haizanareo ndra olo zao nifankahita tamiko niresaky zahay tsy raha voatery message avao ny raha sa ve le message ko mihitsy ro fa manahiranareo ilanareo zaranareo aza nisan'izay resaky zay so hangala ordonnance hanenteatsika message lery enteo tsy problemeko zao tsy raha misy raha voniko anareo ao politique ataotsika ty fa le toetsaina avao zany ro mahaferinay ferignesako nareo zao rangaro politique ataonareo olo député ve hanao raha manahaka an'izao satria fahitanao fahazahoanao ordonnance hagnety message anaty telefoniko toy ato zany hampandroso ty district misy anao any mare loatsy lesy lelakismanareo tserika ao ka mandany lera ao mangalaky ordonnance fa miavia bakao le ameko anao telefoniko toy rahalahy enteo any ataoko rahalahy satria lelahy toy rahalahy telefony zao enteo any la zay avao manahiranao ka zay ro angalanareo ordonnance fanaova politique zao mba ataovy correct rangahy tena tsy halanareo ndrany vie privé n'olo zany hilanareo ho ampelatananareo iaby fanjakana io fagnanareo
la ohatsy ka misy raha mampirara anareo telefôny namanareo ro enteo fa tsy gnanaka atoy ro ilanareo zany angalatsika ordonnance mihitsy soa ente message agnaty telefôny le reo forikahy manahira zao ala ordonnance reo zaho koa angalaky avocat koa hikitikitihinareo vie privé koa ato zany fa manao kory loatsy politique nareo zao andeha amiraha zisika hanangotsoni atsika bakeo tsika hoaroy atao an'tia hanao an'toy zao ranga fanaova politique namanareo io ro enteo anontanioko raikiraiky ianareo mifanoratsy amin'ny fidèle ianareo miresaka amin'ny telefôny aminy ianareo nifankahita aminy taoko miresaky soa aby tsika laha mifankahita nda nareo zao ranga manoratsy message amiko ato aby zaho tsy olo mora heloka avao fa tsy raha tsy mety ataonareo ro hataonay koa fa zaho heloky ndragny message nareo abiaby ato aboko aby so hitan'olona noratsy ato koa nareo tsy raha raiky nareo miresaka aminay ne manahira le raha zany lafa mare raha manahaka an'izao tena laginy tegna efa ataoko loatsy politique ty matoa le olo mivola misy raha tsy mety zay ty aminareo ao de mangala leçon hoe ino tamy raha nataotsika ro tsy mety mahavy namantsika retya maboaka ny info zao amonto any tsy raha miboaka amonto fahatany io hapetrao aminareo le fanontania zany ino mahavy namantsika retya maboaka an'le raha baka amitsika ato misy raha tsy mety ve nataotsika likely avao nangalaky any info zao tatoy zaho amy place misy aeto avao info zao avy amiko aty olo zao fakatendrika amiko miresaky za io fa zao tsy nandeha aminareo ndraiky zao mbo tsy nagnatriky fivorian'ny RD ndraiky zao tsy nivola aminareo ameo info lahy mbo tsy nangatriky an'izao fa lafa mahazo mivola zaho tenao kory azy asan'ny kaleta ka tsy zao le raha fa nare an'izay onomaly tena tseriky mihitsy manao kory so longotsika retya fa tsy politique zao raha lahy fa raha hafa zao politique zao tsy manahaka an'izao lafa hitanao gnanao fa faible milala la hafa izy hampatanjaky tenao ao fa tsy hanerisery olo avao politique zao tsy raha vitany kiserisery mavita kiserisery androany fe amaray mbo kiseriserinao afaka amaray kiserisery farany io tapitsy sy raha ho seriserenao aby olo abiaby maresa fanareo manany zay amposony zalahy rety zany tribunal io matsery ko nga koa igny fe la ohatsy araky safako teo zay la misy raha manahiranao raha lahy agnaty telefoniko toy ato miavia baka hoe la ameko anao telefony toy koa enteo ao so hilamy ty eritreritsinao ka mandefa vetsivetsy lavitsy fa amianao ty antenao azavaiko maly de nisy namana tafaresaka tamiko problème an'le IRD sasatsasany zany le solombamboaka miaraka aminay eo hoe ahoana ny mahatonga an'le vaovao tonga aty amina na tonga any amin'le solombamboaka ato anatin'ny miara-manonjy izahay mbola tsy nandeha mihitsy ka nandeha namonjy fivorian'ny IRD hoe iaino hoe inona zavatra resahana ao na hoe niditra nandeha nitady nanao fikarohana mihitsy ny vaovao any amin'ny IRD tsy ary nisy an'izany fa ndraindray mifaneneny an-dalana ndraindray miresaka mifampiantso amin'ny telefôna dia miresaka ny zavatra misy eto amin'ny firenena na amin'ny mahasamy solombavambahoaka dia misy fotoana mampita zavatra aminay ireo solombavambahoaka IRD reo dia omaly nisy zavatra tao anatiny
zay zavatra konokonoiny zareo tany zany a noresahako tato anatin'ity fandarana miara-manonjy ity dia tezitra solomamboaka IRD sasatsasany tsy miteny izy rehetra dia nisy nanapa-kevitra mihitsy andao tsika anangotsony akana ordonnance ahafahana mijery ny afatra ato anatin'ny telefônina ny delona zay zany le tanjona amin'le izy dia solombavam-bahoaka avy any amin'ny faritany Toliara io za tsy hanony anarany ary lehilahy dia rehefa zay zany izy dia zay mahatonga ana miteny hoe raha manahirana anao ny zavatra ato anatin'ity telefoniko ty dia tsy maninona tongava atya fa ameko anao ty sokafanao dia jere avao zay message manahirahirana ny sainao ao dia amin'izay milamina ny heritreritra ao fa tsy zay ny andeha hanangonanao soni zavatra ohatran'izay zany le zavatra nitranga efa tsy politika antsony zany afa efa zavatra hafa satria ato anatin'ny telefoniko ato tsy hoe resaka tim sy resaka IRD resaka politika fotsiny ato fa mba misy fiainako manokana koa anatin'ity telefoniko ty fa noho ny resaka politika zany a dia angalana lalana zany ny anokafana an'ity ijerenao ny afatra rehetra ato fa nga ny afatra rehetra ato dia afatra politika daholo fa tsisy fiainako manokana anahy zany ato tsy eleko tonga dia menanao ty le telefona dia jereo rahalahy dia milamitsika zay zavatra zay le mahatonga anay teny teo hoe tsy niterenay ireo solombavam-bahoaka ireo manome vaovao anay fa matoa izy manome an'le vaovao aty misy zavatra tsy araky ny tokony io zany ny fifampitondrana ao anatiny ao na mijery amin'ny fotsy miangatra koa izy hitany mahita zavatra tsy mety izy dia miresaka aminao izy zay moa rehefa mahazo vaovao dia mampite tokoa zay ka tokony fifampitondrany samy izy ihany no amboariny akany lesony antsiny an'izay hoe inona ny tsy mety amin'ny fifampitondrana mahatonga an'izany zavatra mivoaka an'izany a fa tsy le olona ty ivelany aty indray a no ataony problème fa maninona raha ny solombavam-bahoaka tsirairay eo ny angalany fepetra hoe eto ty daholo ny message nareo jerena raha nome reo dia hita hoe izy tamin'ireo nanoratra raha message le izy izy tamin'ireo niantso raha appel le izy niona moa mety tsy hitany hoe iza niona taiza satria zay ihany ny fomba hepitany le vaovao na niona taminay le solombavam-bahoaka na niantso anay le solombavam-bahoaka na nandefa semestre taty aminay le solombavam-bahoaka reo telo reo ihany tsisy akoatran'izay na hoe nanirak'olona nampafantatra anay an'le vaovao zay reo zany ny fatarinao fa rehefa ohatra ka tsy vitanao dia itsio le fifampitondrana aminareo saminareo ka zay zavatra zay no tiako hiampita amin'le fomba fanaovana politika eto Madagasikara voamaly angamba iny saoviana le nteny hoe ny hafaran'ireo anaonao foana maly mihitsy angamba iny anaonao foana ny hafarana io satria niteny taminareo maly hoe mais faible nge le mpitondra androany dia hita taratra le izy dia zay signe rehetrarehetra teneniko zay a io le signe le faiblesse io zany hoe manomboka hitanao taratra dia manao excès dia anaonao foana mahatotsika ny fampiresaka tamin'ny alala n'ity miara-manonjy ty hatramin'izay hoe aza maiky amin'ny onganan'ireo mpitondra ireo tsika fa andao ho jerentsika ny aratsiny dia satria efa tsinjonay hatrany amin'ny voalohany fa anao dérive dictatorial reo zany zavatra efa mbola tsy nandeha akory fa voalany fotsiny dia fa hita tonga dia voafaritra ny domaine de définition izy ny mpanao mathématique zay ny fiainange mathématique tonga dia hitanao mitandra maka izy io tonga dia hita ny valeur ny x fa makany amin'ny dictature makany amin'ny jadony tsika ka ny olona rehefa metraka jadona anatina firenena anankiray dia manaonao foana zany izy tsy zakany tsony le izy fa miakatra ny anatin'ny lohany dia tsy mahafeteny izy mahatonga ny olona tsy manao jadona nge satria mahafeteny manao fifidianana zao ny silianina resy le mpitondra dia miaiky izy miaiky ampabe maso hoe
misy tsy mety zany matoa resy amina fifidianana izy. Reto tsy aiky aminao zany fa hitany hoe faible izy. Inona ny fomba hanerenanao ahatonga anazy tsy ho faible? Inona ny fahefany am-pelantanany ho ampiasainy hanereny anao? Ho tereny fotsiny zany ianao, tsy maintsy mivoaka menaka na masinina na misina. Raha voanjo ny terenao amina masinina dia mivoaka menaka io dia namby lasa torto. Fa raha voandelaka ny terenao amina masinina tsy mety hivoaka menaka io. Zay zavatra zay le mila fatarina tsara zany ao anatin'izy hoe inona moa zany ty ataonareo tiky. Ary anjaranay no miteny tsy mety ataonareo. Asanay zany amin'ny mampanohitra anay. Zay tsy andokandokanareo zany. Zafady. Anaovana zafady mihitsy. Tsika tsy fandokandoka eto. Fa mety ny ataonareo dia mangina fotsiny zay. Fa ny tsy mety ataonareo tsy maintsy ho avohitra hoe ity ny tsy mety. Ka raha hitanareo mandratsy endrika anareo zay dia mieritrereta hoe inona ny zavatra tokony nataonareo ka tsy mandratsy endrika anareo. Fa raha mahita zay hoe tia ny maharatsy endrika anareo dia asongadina iny. Tany amin'ny voalohany nanana didy be mihitsy zay nampafantatra an'izany satria taminareo voalany na inona interprétation le fahalanina zany tamin'izay fotoana zay dia nailika taty aminay moa zany hoe satria nareo resy lava tsy mazaka resy dia mitsikerany le fitondrana. Fa androany efa tsy zay tsony, efa tsy mahomby tsony raha mbola hiteny zany nareo ka satria nareo resy lava dia manaratsy an'le fitondrana. Fa ozy ny hoe zay mihitsy nareo. Androany le olona zany efa miaino anay. Fa taminareo voalany ange le olona dotonareo ny sainy hoe aza miaino an'ireo mpanohitra ireo mitsikera. Fa olona resy lava reo ary tsy mazaka resy dia mitsikera. Raha tsy nazaka resy ny président Marc Ravalomanana tsy nitsodrano anareo hoe eto ary le firenena fa nareo zany lany. Tsy misy président mahazaka tena avy amin'ny foko misy tenenako an'ity. Tsy misy président mahazaka raha nareo nitratran'ohatra an'iny nanondrany nareo. Ohatry ny nahazo amin'ny président Marc Ravalomanana natao amin'ny ACC tamin'ny andro nanonana ny voka-pifidianana. Tsisy mazaka an'iny. Teny nataony Jean-Éric Rakotaorsoa anazy iny. Fa hitanao zany le olona hoe efa maro koa ny fisedrana nahazo anazy nanomboka tany amin'ny 2009 tonga aty amin'ny 2018 tsika efa manana traikefa le olona. Efa mipetraka ao ray aman-dreny le président. Ka na inona zany teny enjana nataony Jean-Éric Rakotaorsoa mbola navitany tsikitsiky ny arabana re matoandro Rajoelina mivady izy. Ary tsy vitan'izay mbola navitany teny hoe oke nareo zany lany dia hoeto ario. Ary tsy vitan'izay mbola nanatrika teo amin'ny Mahamasina, mbola nakany Avoloa. Raha nareo amin'ny toetra nareo sady tsy nanatrika tao amin'ny ACC nareo raha fantatrareo nareo tsy lany, tsy nakeo Mahamasina nareo rehefa fantatrareo hoe tsy nareo ny anao le fianianana, sady tsy makany Avoloa nareo fa lazainareo fa sao dia misy mamosavy any. Nareo ne misy toetra. Ny olona ny lazainareo tsy mazaka resy fa nareo ny tena manana zany toetra zany. Fa tamin'izay moa zany napetraka reo izy hoe tsy mazaka resy reto hoe resy lava e. Dia ozy izy nitaty amin'ny fanoherana hoe adidinay ny mampiseho ny maharatsy anareo. Dia tany am-piandohana aloha naomby nareo hoe tsy mazaka resy reo resy lava reo. Dia ny aino anay ihany no ny aino anay. Fa nandeha ny andro, nandeha ny volana, hoaninareo ny rotra. Fa rehefa avy mihinan-drotra nareo dia miteny fotsiny hoe jereo nge mihinan-drotra io. Ampangainy le rotra, ianao rehefa mihina rotra dia ampangainy.
zavatra fa hoanina dia tsisy trasy fa rotra no hoaninareo teny fotsiny amizay jereo fa nihinan-drotra nareo olona jery tokoa ny olona ary reto marina nihinan-drotra nanomboka ny haino anay amizay ary le olona nanomboka nitodika nisokatra amin'ny masony io le tsy zakanareo androany io fisokafa amin'ny masony io satria nanina tsy nitaty amin'ny fanoherana ihany no nisokatra fa eny fa na dia ao anatin'ny clan misy anareo ary misokatra amin'ny masony ankehitriny za tsy tia no nanarina solomamboaka eto fa maro amin'ny solomamboaka IRD androany no misokatra ny masony ary matonareo natsapana tahotra dia satria fantatrareo zany dia nalalana tahotra nareo dia mbola fampiororona ihany no hitanareo fa vahaolana zany hoe ampiororoa izao alefaso ororoy ampitahory menaseo daholo ivoaka malagasy io e fa hisokatra foana amin'ny masony io ary tonga saina foana io vo mia io tonga saina arakaraka ny fampiororonareo anazy zany zavatra zany dia sahako ny miteny an'izany inona moa tsy fampiororona nataonareo anay reto izay rehetrarehetra eto amin'reto miara-manonjy reto fa ho an'ny tandrazany ty efa ny safidy no mpanohitra zahay ary voanavoziny zany tamin'ny volana avril teo fa hoe ny antoko dia mpanohitra dia ny adidinay tsy manasoaso anareo fa mampisokatra ny masony ny mpiray-tandrazana kosa hijery fa reto ny teboka tsy mety ataonareo tamin'ny voalohany inge fanazavana be mihitsy zany manazava ara-ekonomika manazava amin'ny lafiny sosialy manazava amin'ny lafiny ara-politika hoe zao avy zao iny koa moa nareo amin'ny adedana niakatra nanao an'le fandaharana isan-kerinandro vo me mipotra teo amizay hoe aika i tsy mahay miteny gasy aika i tsy mahita tara-pirenena raha taloha zany zay ny teny dia ohatrany hoe tady porofony olona fa rehefa nyteny nareo hoe navarina teo ampamarinana raha salama tonga dia ozy ny olona hoe normal raha tsy nasiny baiboly tary amin'ny fianiana ny tery mamasina ka tsy nanao sekoly laladiko voaporofo na zay nareo fa satroko raha navalina nefa tatao miraly aleo a ime tena nomboka nisokatra amin'ny masony olona mahita hoe ne nareo ka bling mibetsaka fa pokaty zao zay le teneniko hoe nihinan-drotra nareo dia ampangainy le rotra no hoanina rehefa aveo hoe volomparasy io ary ny rotra misy voniny ka eto dia makahery ny namana rehetra tiako Madagasikara makahery ny namana any amin'ny fanoherana makahery ny vahoaka malagasy rehetra zay manetry tena fanetretena ngeny ataon'le vahoaka malagasy miatrika anareo hoe sady imbécile zay no 6% anareo ngeny andrefa hoe vitsikely zany mpanohitra zany tsisy mpanaraka zany tsara iny tantara tampoka fitsangatsanganareo Amerika Sinina ny atao mipararehetra oatra ninona nareo taty zaranareo aza nisan'io covid io ny sitiana any ambadika hoe tsy azo atao mamory vorolona satria hita hoe io fa be dia be tsy mitovy hevitra aminareo raha am'izao misy fifidianana andraisan'ny be sy ny maro anjara dia tsy haiko tsony ny vokatra fa maly any resaka tamin'ny namana zay dia hoe ovina moa ty voatapitra ty covid ty dia ohatra mbola tsy hitahita mihitsy ny faravodilanitra io ka raha tonga zany 2023 dia ahoana dia mbola ho taritiny zalahy reto teteza fitondrana mitatra indray zany ty zavatra ty noho ny fisian'ny covid dia mbola tsy afaka manao fifidianana dia ndao ihany dia ohatra no hafahafa tokoa tsy haminatra ny reto mihitsy ny ianao an'izany hoe satria moa mbola misy ny covid dia tsy afaka manao fifidianana antsika dia eo ihany aloha ry zalahy fa hoy tsika hoe Andriamanitra io mahay zavatra ainy mandrindra ny fiainana zanak'olombelona ary ainy mandamina rehetrarehetra eny anie mba ho eritreritra fotsiny zany anazy zany fa tsy ho zany ny zavatra hitranga fa ho tapitraingany ty covid ty ary azo
azo fahasitranantsika ka afaka hamerina miloniny indray ny fiainam-pirenena. Na zany na zany dia tsy indriko ny zavatra nolazaiko anareo maly ny aminy hoe aleotsika mandray andraikitra isika mpanohitra. Raisy manomboka avy any amin'ny kely indrindra ny andraikitra dia anjaratsika ny mampivoatra an'izay. Ny antony dia ny antoko miaina, amin'ny mahatoko miaina zay dia tsy maintsy misy rafitra. Tsy maninona nantiako Madagasikara ihany aloha ty amin'ny sehatry ny fanoherana no mavita mametraka ny rafitra, fa raha ohatra ka mavita daholo tsika toko rehetra atao anatin'ny fanoherana dia zava-dehibe zany. Ny fananantsika rafitra matanjaka no ahafahantsika miatrika miaraka ny fiainam-pirenena. Io mo averiko le izy hoe tany am-piandohana ny président Marc Ravalomanana dia nametraka an'izay karazana slogan maromaro zay, dia isan'ny tao anatin'izay le hoe tonga miaraka no fanombohana ary miasa miaraka no fahombiazana. Dia izay état d'esprit zay no anetanako atsika rehetra, na aiza fokotany misy anao dia manana didy anao zany, mamelo maso ny antoko tiako Madagasikara. Aza hoentina ho anao rery fotsiny mahatimo, fa hatsangano vovonana anankiray matanjaka be na sehatra anankiray matanjaka be any misy anao dia aza manana aza matahotra mahatimo manao. Rehefa timma dia timma fiteniko foana zay. Tsika tsy menatra misalotra an'izany ary mijoro amin'izany mahatimo zany. Amin'ny faran'ny herinandro ty hidina any Ambatondrazaka, raisiko ny andraikitra zany amin'ny distrikako dia amelo maso an'izay tsika. Maro ireo tao honorable miaraka ato anatin'ny miara-manonjy reto manana didy amin'izany koa izy, fa tsika tsy menatra amin'ny mahatimma tsika ary tsika tsy resy lavo zany, fa ny hafa be mikimaky. Makasitraka atsika rehetra nanaraka an'izay ampahampotoana nitondrako fanazavan'izay raha pitso dia resaka lafiny ara-toe-karena mba iverenantsika indray amin'ilay karazana taremarika samihafa zay tsy manavanana ny reto fitondram-panjakana reto mihitsy manko io resaka taremarika io, fa tsy mampaninona fa aloha tsika ampisongadina zany resaka taremarika zany ao anatin'ny fanazava-kevitra zay hoe tsika eto anivony ty miara-manonjy ity. Efa eto akaiky eto ny honorable Ambanivohitra anohy ny fandarana miarabanao honorable, manahoany tsika any Arivomamo any miarabanao namana fidelina. Mahafinaritra ny zavatra eno ary ny tena moa avy nanotorony lavitra satria manahirana midiran'ity resaka tamin'ny Assemblée nationale ity dia tsy misy nanao tsy atsikerikakely tany an-tanàna fa dia fahafinaretana no fihainoan'ny vahoaka any amin'ny toerana nale any amin'ny 2000 roa arivo altitude ambony any zany no nandehanana moaly any anao mijerena Antananarivo ohatrany Kovety ity, ohatrany Kovety mijerena Antananarivo iantendrimbohitra any, nefa le olona dia lina amin'ny zavatra voakatika le tantsaha. Nafinaritra dia nafinaritra ny nentin'ny namana fidelina teo amin'ny zavatra ny tantaraina ho an'ity vahoaka malagasy itikatra. Na izany na tsy zany tsy maintsy ankafaliana lalandava no atolotra ho atsika miaraba atsika vahoaka malagasy rehetra na nyto antoerana na ny any vila, indrindra zalahy any Canada miteny frantsay ho any amin'ny any Paris 93 menaka kopokopoko ho anareo any. Maniry keo raha maniry fahasalamana ho an'ny tsy salama rehetra satria raha ny any an-tanàna any ao amin'ny Antananarivo mamy dia mbola feno tsy fantatra tsony na marary ninona na marary ninona ho tantaraka eto zava-misy any nirary fombeazana fiononana feno ho andreo traporina nandao ray aman-dreny avana matsakaisa. Tompolasy tompoko vavy sadaikatra ihany ny tena indraindray miheno ary raha ohatra ka tsy aty Antananarivo anao no miresaka fa ny ambanivohitra anao no miresaka dia miresaka ny tantsaha fa tsy arakaraky ny heveranareo aty Antananarivo mpitondra fanjakana andreo vendrana ny ambanivohitra fa tena lina ary mandalina.
mandalina satria raha io resaka vaksiny io fotsiny dia nametram-panontaniana tamiko ny ankabetsahana hoe député fa ahoana marina ty vaksiny ty a inona mba hitsaboanay ny tena inona no ataonay dia hoe io zava-misy io ny zavatra fantatra fa manino le président to tsy hita tableau amin'ilay resaka vaksiny zay ny fanontaniana apetrany ary efa livina tokoa le rehefa tena lalinina dia hoe marina zany ny alailany raha président lam-bahoaka amin'io resaka sy ny ekipa miaraka aminy na ministre zany a zay akaikikaiky azy dia ireo ekipa tamin'ny 2009 zany efa mitangorona manakaiky daholo le 2009 ankehitriny miseho ary mieritreritra fa mbola teteza iverina teteza mitandray tatary ty izy ihany a efa tazana miokoko daholo izy menakavy satria tsisy olona tsony anteherana fa aloha indray reto aloha noentina mba namafy zay zavatra hoentiny a anatsarasara fiainany reto tamin'ny 2009 a niakatra reto amin'ny teteza mihitsy le président ozy to tsy hita amin'le resaka vaksiny mihitsy ary andosirana izy ndray manaratsy an'le vaksiny dia zay no andosirana io zany no ahitana fa mieritreritra marina mitazana le vahoaka fa maninona ozy ny seky ny gendarme zareo ministre fahasalamana nanao an'le vaksiny dia zareo ihany mamaly fa tsy mitovy tsony tsy mitovy zany nitady lokanga ao an-dapa ny mpanaraka amin'ny filoha miala dia reto a manaraka ny raisam-pirenena manaraka zay matahotra n'le raisam-pirenena zay tsarotsarotao ihany araka ny teny fidelina omaly fa ny raisam-pirenena efa mandositra metra ianatra mialatsiny honorable metra ianatra mandositra satria tsy hita tableau tsony le malagasy dia alohan'ny reto a andaniny reto zany miseg tsy fantatritsony a sy fahasalamana manao an'le zavatra fa mahatoky an'io zy araka ny fahaizany sy fahalalany entiny manao an'le izy satria nanatrika teo a ny OMS sy ny ambassadeur maro fa le filoham-pirenena lany-bahoaka sy ny ekipa ny alaila ny tarikatra zay ny amin'le resaka hoe fa maninona ny ato mizara roa zany le fitondrana manao vaksiny sy ny tsy manao dia anao no nitsara azy nandeha ny resaka tamin'ny sabotsy izay to tany mahitsy ndia ministre ny agriculture dia ny tena moa araka député ny tena dia tongilana mihitsy ny sofina miena inona indray ny lazainy tiranga ty zay ny tena hoe io ministre io tsy haiko ny neviny zany hoe volavolaina tany ministre tany alohatany tamiaraka tamin'ny président Valomanana ary mbola nitaizana miaraka tamin'ny ministre Ravatomanga niaraka tao niaraka tamin'ny fitondrany Rajomampianina fa noho ny famadihana palitao dia mba niakabohatra diono aleha ny teniteny foana lazaina tany mahitsy fa voavoalohany amin'izao andro zao no anaovana hybride ato Madagasikara dia nanao rodombe indray ohatriny nalany tamin'ireny rodorodo a nakany mahitsy ireny oringaty angia ministre aizadiny président Valomanana nanao an'izany hybride zany ary nijinjavary mihitsy nianatra ny hybride tany Thaïlande tany Azia ary firy ny roborobo hatrany tiller ray mandolo nampiakatra zany 14 tonnes zany teto Madagasikara ndray hectare inona tsy natao tany aloatra nazahoana nanao an'ireny hatramina fanaovana zezika fa rehefa tonga ianareo moa le tonga an'le hira le hoe mpanapotika fa tsy mpanangana dia nravana hatramin'izay fanaovana zezika tany Ambatona Zaka dia zay nahavarina ty zavatra ty hoe inona marina ny tian'le fitondrana tika atao a amin'ny resaka fambolena fa raha hybride zany resahanao a efa miparitaka raha Madagasikara erany district ray manontolo zany hybride zany ary ny tsy hainao dia hoe ny mpiasa tamin'izany ny tereny président Valomanana tsy maintsy midina ianareo mbola ministre Roland Ravatomanga tamin'izany ny teknisianina rehetra voaingana ny volovarina zao hoe
mbola miparitaka tany fa ianareo mitedadeda zavatra tsy mety a dia mitady vola ry seory dia zay ny anaovanareo dia zavatra tsy miady zay raseo vahoaka eva voalohany ran'le filazanareo atao anatin'ny 10 taona tsisy hybride fa niakatra io efa nanondrana fa ianao nitao fa tsy fantatra nataonao taona ny andro nefa niakatra taonao dia fanina zay tsy hainao ny tatana an'ilay zavatra nanaovanao ohatran'io ataonao famatsiana avy any efa ao mivadika makany aminareo amin'ny ministéran'ny agriculture dia miditra makany afidy fa ny aminay ihany ange zany efa hiampiasain'ny olona anaovana radio ny an-tanàna any ny vola mifidy fa ngafidy nanangana radio ho an'ny vahoaka fa tsy hoe fambolena fa nampiana tosika ho an'le vahoaka ny natao isaka ny fokotany natao fa tsy hoe ataovy any amoron-dalitra fananganana sekoly manara-penitra mbo hitan'ila fa tena ampiasaina amin'ity le vola atao ny ampamoaka miangaragara mikasika an'io resaka sekoly manara-penitra hitako ny tantara anaovana an'ireo ataovy amoron-dalana ho hita satria tsisy apely d'offre io ny laza fa ny tsy apely d'offre rendretra makany tasy reny fa namboana atao amin'ny assemblée izy telo menata ny chef ny traîne sy ny député anankitelo mialatsiny dia hoatsangana makio ahitana avao tena miasa le fitondrana fa mandana midina fa io anao raha gova omaly mialatsiny ny teny aminao roa taona sy tapany isinao ny tantananao vola ho an'ny faritra midinao niaraka tamiko tamin'ny andrandra dia tony dépaseko satria tsy mahalala lalana efa roa taona sy tapany tsy mahalala ny commune anankiray eo aminao kory dia reny nahitanao mivahoaka tokony inona ny nataonao tany kopakopako amin'ny andrandra androany tsena be alohan'ny olona hivarotra hitady vola ikaramo fa tsy voafatra ohatran'ny atao milaza ny premier ministre mankaty fa hoe tokony hifanaraka hiara iasa ny district ny lehibe amin'ny faritra lehibe amin'ny faritra any aminay mbola izy ampanjaka any mandidiny rehetrarehetra na gendarme manina izy ny lehibe manao ny ataony ka zay mba faly fa hoe miakatra amizay préfet sy ny sous préfet sy ny chef district andamina ny resaka fiainam-bahoaka ny amin'ny faritra tasy inona ny teo nety Antananarivo milaza fa arivo Analamanga Ambohidratrimo Avaradrano Atsimondrano ampifantarina fitasy tompo koa manomboka Ambatondravavy tsy ao anatina Analamanga faritra Analamanga dia eo Lakamisy fa le olona mbola fihezinao amahenao anao dia fihezinao tanteraka le vahoaka ampiasainao reto hoe mandana manao baraza i gendarme mbola miasa zany hoe ohatrin'ny andray no terina vahoaka 75 000 francs miaretsy merci atosy amanapatongo arivo mamo 25 000 andrakoto any lehibe ny antsaiko mpitandro filamina 25 000 mpitandro falaminana anankiray 25 000 sisy an'le olona satria nazo lalana hitatitra olona ao mangirifiry an'le olona zany fa izy tsy maintsy mihinana satria nohanina an'io dia davina nitrosan'olona tsy maintsy aloha ka omaly hoe niakatra tany tamin'ny andrandra dinona nataonao inona zavatra hitanao tany forimbahoaka fantranony tantsaka aizadiny ragova aizadiny manao atao ministre ho anao filo lambahoaka ao amin'ny miandranao fiavin'ny fiovy ho ana Antananarivo ho an'ny Madagasikara manontolo avy any miandrandra reo miakatra midina makaty tsisy tomobile makany fa sarety ny taomana azy hitana gova ny lalana omaly ohatran'ny inona makany zay moa efa zatra fa dia ohatran'ny efa zatra tanàna iainana mandrakariva dia misombofoka raha tsy maintsy tongany mijery le fiainam-bahoaka fa izadiny tamin'ny andron'ny président Valomanana fa taony nanomboka ny rahana ta Mauritiana nanaovana an'izany ovy sponta zany ny rahana tamin'ny fifamanoro kio ary le fifamanoro potehanareo zay hoe na ty fianjakany ity natao andravy anapotika satria norvégiana nanao zavatra ma hatramin'le omby ary fa tsy vany totra dolo ny omby ao
dionareo mizarany tany fa maninona natao an'izany aloha le izy mba izavatra modely tsara nanaovana an'io ohatra ny any atsimo nanao vitrine inona ny nataon'ny président Ravalomanana arao ala izy fa aiza matikambo zay no antenena ty fitondrana ianareo rehetra mpiaraka amin'ny fitondrana aiza matikambo fa raha nisy ankere tamin'izany voavitra fa iadiny fa niarahana tamin'ny efa ho ihany ko anakana ny hevitry ny tany atsimo fa tsy taty Antananarivo ohatra ny taonareo hoe ahoana ny azahoana vola vanivelany dia inona ampiasaina dia zara raha misy zavatra iainan'ireo vahoaka ireo ny fambolena apemba tany io ny ilainay ozy ny any atsimo fa io mavela ohatra ny fiainana mihina ohatra ny vary ohatra ny katsaka aminay dia nivolena tamin'izany io tsisy nkere ny aina tena ny aina le vahoaka voaniditra ty président lambahoaka voatonga na propagande io da zay ny voanteniny namana fidèle honorable omaly fa dia hoe fa selfie anaty any anaty iny ty izy tsy any anaty apemba fa ny anaty raketa inona natao tany nalomboka propagande tsy maintsy efa hita n'le taratra tary fa ny mini tao anatin'ny nanomboka tany président Ravalomanana ny diasany zay le continuité de l'état ny ministre ny président Radjomampianina ary tamin'izany misy diraina manokana ny ministre Roland Ravatomanga firy ny pipeline vita tany atsimo taritana rano ny rahana tamin'ny japonais fa ianareo any tetateta dia le olona efa namokatra n'le rano ny rano mbola tahiry tary mbola manana an'izany zay efa navoaka ny rano ny rahana tamin'ny nanaovana pipeline firy forage firy voatonga ianao nao propagande le olona nataonao valonjato forage maintsy ataoko fa nisy forage inona nitsangana hatramin'izao forage tany amin'ny akamaka zay ny mahatonga amin'ny teny manahirana am'le tsy manahirana fa tena ohatra mampime le fitondrana tsy mahita maloto hoe inona ny tena hoe tsy mety atao fa mbola midiaka ihany sasany nampanaraka anina dia na tsy mety ara dia tsy maintsy zay tsy nareo station ka miteniny are dia tsy maintsy zao io dia toy izy ny hatrany amin'ny farany rehetra zay mpanaraka rehetra ohatran'izany zao io miditra anay eo amin'ny resaka fonctionnaire contrat ny asa atao contrat amin'ny ahoana fa iany tena voan'le contrat amin'izao fotoana izao dia ny olona mpanaraka anareo andriamatoa lambahoaka mambahoaka avery foana zany zay ntsina zay zavatra misy ianao mambahoaka ianao sy reto misy reto contrat amin'iny reo olona rehetrarehetra na ECD na ELD miasa ankehitriny ny zandary mialatsiny mivoaka ny école tonga dia miparitaka dia tonga dia anin'inony reny dia ataonao fonctionnaire dia vadiny tady vady anankiray izy any anany na mpampianatra dia inona alaina makary dia hoe makaty mangataka dia zany ele nanohana anao tamin'ny fitondrana tamin'izao hoe ty ekipa atsika reto tariky ny ekipa mpanohana avy areny izy aloha ianaraka amin'ny vadiny akary fa inona io manao ampiasana ny sasa tsiopotsolo ny birao tsy anakiroa miasa dia zao anao vao tonga efa ely no nitakiny hoe zay rehetra manao fangatahana ka tokony hiditra ahoanao any fampianarana ge misy an'izany anoany ny recrutement afaka roany tonga dia izy ndray ny lehibe fa le olona manana tena taikefana hotale na ohatra zany ambanino izy satria izy nanohana mandeha nivadina fonctionnaire na zany délégué zany ray andro ihany no any atsaha miasa any amin'ny commune misy azy fa tsy an'izay eto mody dahoany any trano ny olona manatitra ny dossier todika an'Andriamatoa ministre ny intérieur satria ianao fa nyteny hoe tokony hiara iasa ny gouverneur sy ny tompo-pahefana nyreo administrateur civil miasa any amin'ny faritra tsirairay avy na any amin'ny district zany ny zavatra vita nareo ty fanjakany ty
mba mitenena anankiray mba milazay fa hoe firy ny karapanondro aterina isaky ny commune raha misy 20 valomefolo taona zany ny any ary vidin-dafo karapanondro eo lany contrat Antananarivo mamo hoe lany contrat tsisy tsony karapanondro dia anao inona zany zay zavatra mety aminareo zany zay zavatra misy am'izao fotoana tsisy karapanondro lo tenenina aminareo zany aya nisy tany fanjakana eto ambonin'ny tany ke hoe tsy fanjakana malagasy tsy manana karapanondro zaraina amin'ny any amin'ny commune na any amin'ny any inona dia nanaovana an'io dia anao mpangalatra daholo le olona zany zaraina nareo mitady karapanondro aty dia izy zay tsy manana kinona ny any aminay raha tsy misy mizara satria tsisy quota tsony lany ny quota zany natonga ny tenenina lizy mitodika eto mbola miteny aminareo eny efa ady natao io eto Ambatomboravavy resaka io fitiavanareo ndraiky mpanakarena sy namanamanareo reto efa ady nataoko io kitenareo daholo tendrombohitra rehefa ampidirana mpanakarena aizadiny fa reo vahoaka malagasy majinika ny totanana tsy mianatra tsony ny zanany 20 taona 10 taona efa mitetika vato manodidina an'io Ambatomboravavy ray manontolo io dia tafidirana an'le togranita indray ny taraha dia misy sinoko ao mitrandraka sady tsy hita vola tany togranita tsy hita ny tamin'ny sinoa tsy hita vidina lakôly amin'io alabe io nakana lakôly zany le fitatana an'ity fitondrany ity dia zao indray ahitsy ndray fa andana le vahoaka majinika miala daholo fofaritana zay ny tompony tany ahoany nareo rangareto efa nitabainy zany limitiny Ambohidratrimo ny ranony kopa ny rano sisony azafady iny makamy Bevomanga iny io zany limity an'Ambohidratrimo mampisaraka an'Ambohidratrimo sy Arivomamo impiry anao no nitabataba an'izany fa ny azy dia hoe ahoana raha vao misy zay ngamba le bizy aty Arivomamo ny tompony tany aty amin'ny Arivomamo ny titre ny Ambohidratrimo rangadino atao any misoratra le titre tia titre sy any Ambohidratrimo any zany manao any ny acte de vente natao dia makatany fotsiny aty Arivomamo ilany atsimo ray manontolo manampatonga any Ambohimasina iny sisiny rano ray manontolo iny hay mbola nisy tany nisy an'izany atreto ambonin'ny tany raha nisy an'izany treto Madagasikara ka zay manahirana an'ity teneniko ty tena teneniko hoe raha ohatra dia mampilaza hay efa nisy nietsika nataon'ny namana ifitrandrahana Ambatomboravavy amin'ny vatosoa na vato iny efa misy zavatra trandrahana dia taviny io oravana tsika tsy any Thailande ko atao plaine daholo fa efa rava tanteraka moa tsy hitakony nale an'le taramasandro naleany na iposaka ny etsirana any io nakaninina namaty tany andreo fa namana letika tany avaratra fampianarana zany ny tokony antony nataony gouverneur tany Mendrandro zany any amin'ny 2000 altitude ho an'ireo amin'ny fampianarana tsisy recrutement mba natao tany amin'ny zapo miandrandana anankiray ary fa mijaly ny zana-bahoaka mijaly ray aman-dreny zay ny teneniko hoe nakay le tosika nakay le vola be tany avelany nanampiana io manko teneniko tany fa raha ny tena izy ny gouverneur zany tokony miditra any amin'ny 4 kilometra dia maneno ny fiainam-bahoaka tany fa nangatsika ny fandraisan'le vahoaka le mendrandra anga gouverneur sy ny député alohany na tonga dia angakaingana dia lasa satria ny olona efa niandro hoe nakaiza daholo ny zavatra mahanjaranay amin'ny commune vahoaka tsy haiko so ny isany mitongo manao lalana andehanandragôvo zany ange tsy tonga tsony na tracteur miakana amikany sahirany
dobla po miakatrano makaovy sa manao hoe afetsifetsena daholo vaingakay endrako fa dia nikopatrany dia lasa nandeha satria ny antony mitaka le vahoaka inona ny anjaranay aiza fanampiananay aiza zezezika anaovana ny ovy tsisy voly any afa-tsy voly ovy sy katsaka vitsy vary any zay ny antony dia tsisy neninina tsy haina no amboarina ngibotsena io no fa tsy haiko le ohatriny andreny dizainay mamaindry vaoka dia hoe inona ny famezivezen'ireo vahoaka ireo ary efa tasy tapenanao vavany a ao amin'ny distrika Rivomamo na ny tasy dia ampio zavatra hoaniny rehefa mialy ny tapiny tsisy neninina tsisy fanampiana tsisy tosy fa zay tonga laninareo daholo impirana tabataba tamin'ireo fa visaka ny sofina zay manjary manaonao foana amin'ny tany fitaminana asinao miandry manenjika vahoaka manao inona manao na dia hoe ty inona miteny hatraty ambony mihitsy amin'ny teny ny andamin'ity aminao ny asa nandritra ny roa taona zay na amin'ny fahasalamana zany reto paramedy reto tabatabana ny tenenina foana nareo ety amoron-dalana mandeha dia zay metimety aminareo aty dia tsara raporo miresaka nio resaka aretin'io anao zao to voaingana kely to alakamisy ilazainao CPCM Fenorivo zava-doza nisy tao firy maty ao anatin'ny firy efatra maty roa vetivety eo tonga inareo milaza hoe atao misy amin'ny biara zandara mikarakarana io atao tatitra fotsiny dia ndana mandeha fa tsy hita so zay tsy anaon'io zay le resaka lagna dia mamoaka araka ny teny avoaka ny teny namana fidelina teo avoay marina rehefa avoakanareo marina tena ity ny zavatra misy inona zao zavatra misy mandana manko ny hôpitalina firy maty isan'andro ny hôpitalina Rivomamo inona scanner atao any inona no atao aiza anao ny rapport ny fizana ataonao fa zay marary dia tonga covid dia andana ale vetivety andana tera andana alevena zany ny ainanao zay no teneniko ny zavatra ty hoe hoan'ny fampianarana jereo le any fa tsisy recrutement natao tany amin'ny Japon miandrandra na anankiray ara mila tapany atsimo tendrombohitra ray manontolo iny fa vita kolokolo ty Andrenivohitra ty atapy-tanàna ty chef lieu district daholo ny affaire fa le akizy ary zarana mihinan-kanina satria ny ray aman-dreny efa tsy vita tsony tapitra andray ovy io dia inona anao ianaranareo zao inona anao ataon'ireo zezika tsy aterinareo lalana tsy amboarinareo tosika ho an'ny vahoaka tsy misy taratasin'omby ivarotan'omby raha manahirana ny alatromby tany rago vao moaly dia nahita fijaonina rory za miandrandry zany faritra mena mijaly ny olona tsy matory an-trano tapany atsimo manontolo miandramendrana manam-patongatra ny andranomelitsy malala londo miaina forina avoaka amin'ny fiandrasan'omby amin'ny alina inona nataondragovo ino atao fanjakana raha tiano resahana be deabe hatramiarinareo tany savinandrina zay le tenen'ny namana fidelina moaly le député dia natao ho an'ny fanjakana dia manao tatitra ny fanjakana maizy azy fa tsy natao ho an'ny vahoaka hitatitra ny fiainam-bahoaka fa oeraoera natao be deabe fa tokony hiaraka hitolona hijery ny fiainam-bahoaka indrindra samy manany azy aloha mba hiasanao fa tsy zavatra tsy miady atao amin'ny assemblée ayanao ka any amin'ny dosy anao ny antso hoe lanin'ny fidina fa ianona ny laninay ao anatin'ny commission milahatra manao commission na tsy nisy an'io tsy nisy an'io vidéo ary telo manao commission efa lazaina fa hoe lany tao anaty dia manara-deny rano fotsiny ny valopolo na fitopolo ny député nefa telo ny tao commission nefa raiky amin'ny roapolo no anatin'ny commission anankiray mialatsy fa lava ny resaka fa manahirana miaina fa zany hoe manaplaza vahoaka mampatsiaro ny vahoaka ajakivo fa zavatra tsy ho ela tsony ty tsy ho ela io toy eto anao namana honorable Yanitra mafapana ny raharaha ary aoka zay zavatra nisy tany amin'ny zavatra nalia tany ary mahafinaritra to ahitana ny zavatra eno any amin'ny vahoaka mahafinaritra mino azy ka dia menanao micro
fa manaraka indray manao fa be dibe mbola tsara lazaina amin'ny fiainam-bahoaka fa mampijaly le vahoaka mety raha marina zany namana Rodin miarabanao ary miarabany manaraka ny fandaharana rehetra kopakopa tanana ho atsika zay manaraka an'izao fandaharana zao somary tara kely tsika nanomboka teo dia somary mety tara ihany koa tsika no miala eto satria no ny antony ara teknika izay tsy miankana amin'ny fandaharana dia tsy maintsy namboarina zay amin'ny lafiny na ny réseau fotsiny raha fantatritsika hoe io afahantsika mifanerasera io dia tsy tsika no mifehy azy fa ny hafa ary fantatrareo ny zavatra tiana tenenina rehefa miteny amin'izany manatitra ny fiarabahana ho anareo rehetra hoy aho teo kanefa ihany koa dia tsy maintsy miteny foantsika hoe miara minombona lahelo ary mitondra foana ny teny fampiononana sy ny fampahirezana ho an'ny reny fianakavian'ny lavo ny aretina na ny lavo ny zavatra hafa ihany koa nefa tsy fantatra hoe inona marina fa le famaizana ao anatin'ny fandevenana no afantarantsika foana hoe misy eritreritra ao anatin'izay fa Covid-19 nafaty an'ireny olona namana tapaka olom-patatra sy ny sisa rehetrarehetra reny mampahery ihany koa ianareo rehetra izay marary ary eo an-dalam-pitsaboana ny marary ianareo ao anatin'ny tsy fahasalamana mba azo fahasalamana farany aingana ary tsika tsy mitsahatra midera sy mankalaza n'Andriamanitra isan'andro isan'andro satria tombonandro zany tombonandro omeny antsika zany dia fahasoavana sy fitahiana lehibe ho antsika zany hisaorana anazy zany hisaorantsika ny avo satria raha tsy misy azy tsika rehetra tsy ohatr'izao fanontaniana mipetraka matetika aminay mpanao ny fandaharana izay rehetra moa zany dia anontanianareo foana hoe nareo dia tena matanjaka be ianareo dia ohatr'izao fa inona ny ataonareo sy ny sisa dia valiteny tsotra fotsiny dia hoe misy Andriamanitra ao aloha ary efa mino anazy dia apetrakantsika aminazy ny fiainana ny andro anio ny ampito sy ny mandrakizay fa isan'andro isan'andro koa tsika dia midera azy foana ary misaotra anazy satria izy no manao ny zavatra rehetra izy no manome fahasalamana izy no manome an'izao zavatra rehetra afahantsika teny na ny saina na ny zavatra atao ny fahasalamana ny tanjaka ny zavatra maro rehetra dia avy amin'ny daholo na izany raha zany ary nefa dia eo ihany koa ny fitamindremana sy ny fikarakarana vatana satria tsy vitan'izay fotsiny izy ity tsy vitany hoe misy Andriamanitra miaro dia Andriamanitra manampy ny tena tsirairay dia miaro ny tenany aloha dia afaka miaro ny hafa ihany koa dia na ny amin'ny lafiny sakafo hohanina tsy voatery sakafo lafo vidy ary indrindrandrindra fadiana ny mihinana ny reny sakafo vita sakafo ara-industrial reny na zavatra misy zavatra chimique tsika malagasy dia manana tombony amin'izany resaka sakafo biolojika na hoe bio reny dia ananatsika maro be tsy ilana vola be akory zany ny legioma ny voankazo be dia be izy zao afaka mividy an'ireny tsika ny zavatra hohanina ihany koa tsika manana vary gasy manana vary mena manana vary makolika manana vary karazany be dia be fa tsy voatery hinana stock tampon akory na dia atao vidy mora ary mety lafolafo kokoa ny vary izay fantatritsika fa tsy vita ny fitondram-panjakana mihitsy hatramin'izao ny mampidina n'izany vidim-bary izay ho takatry ny be sy ny maro zany fa aleo mitady an'ilay marché any ivelany manafatra vary tsy mendrika antsika malagasy toy izay manampy tena ankitsi-po ary tena hoe manatotona ny hain'ny firenena ao anatin'izany fanampiana zany tantsaha zany oeraoera moa zany no atao araka ny teneniny namana Rodin teo iny resaka vary hybride reny tsy zava-baovao zany tsy zava-baovao zany ary tamin'ny andro ny président Ravalomanana araka ny tenenitsika teo ny reharentsika zany tamin'ny resaka vitrine de Madagascar zany tamin'izany fifaninanana sy fampirisihana ny tantsahana mokatra zany very zany tamin'ny fotoana tao anatin'ny 10 taona dia tsy rerehana hoy aho ny fanaovana zavatra tokony ho asana andraikitra normal ataon'ny fitondram-panjakana eto dia tehiteny ampatsiahy kely tamin'ny kabary izay nataon'ny filoham-pirenena tamin'ny farany teo tadidiko tampoka le zavatra niteneniny ny teny izy hoe ny vahoaka malagasy ozy izy ny olona dia tsy mba manana gratitude amin'ny zavatra ataon'ny fitondram-panjakana dia
otry gaga ny filoham-pirenena no miteny an'izany resaka gratitude na hoe tera na tambony avy amin'ny vahoaka malagasy na mifidy na tsy mifidy azy fa ny tena tiany tenena moa zany de hoe satria izy efa manao ny asa de tokony ho aindraindra, tokony homena tera, tokony ho teafana, tokony hisaorana, tokony atao an'izao rehetrarehetra zao ary tena hoe misy marobe mihitsy ny ao amin'ireo mpitondra fanjakana hoe misy ho lelaka miborosy kiraro milelaka faladi mba tsy tenenako hoe milelaka inona zany ny zavatra misy zany ka zay no andrasan'le filoham-pirenena tsy magaga mihitsy zany tsika raha ohatra ka ohatra zao ny firenena satria tsy fantatra le filoham-pirenena akory hoe izy no manana tambiny zay tsy maintsy averina amin'ny vahoaka zay mifidy azy principe de redevabilité fa tsy ny famadika amin'izay akory gaga mihitsy tamin'iny kabary farany teo hoe le gratitude tsy ananan'le vahoaka satria izy mieritreritra fa exceptionnel ny asa ataony rehefa mbo miasa izy ny ministre ny serasera moa zany dia nisy fotoana ny teny hoe tsy matory mihitsy io filoham-pirenena io raha tsy amin'ny ray alina iny moa zany efa barainko mipetraka hoe ahoana ny ahafantarana hoe tsy matory izy raha tsy amin'ny ray alina fa ny prime ministre indray tamin'ny farany teo dia kabary tamin'ny zavatra nyteneniny tamin'ny izy tany faritra varatra iny raha tsy diso dia nyteny ny prime ministre hoe ny filoham-pirenena dia tsy mandry alina tsy mandry andro tsy mandry andro tsy mandry alina zany hoe raha zay no raisintsika arabaka teny dia rehefa tsy mandry andry mandry alina dia tokony misy asa goavana vita kanefa inona le zava-bita ao anatin'izay tsy mandry andro tsy mandry alina zay inona le zava-bitany mandritra n'izay fotoana lazany hoe amin'ny ray maraina zany vao matory samy manontany tenitsika tena fanompoana firenena araky ny teneny le prime ministre tamin'ny farany teo hoe tena fitiava-tanindrazana ve tena fitiavana tanindrazana inona le zavatra misongadina nataony za miteny eto hoe zavatra asa hafa no ataony fa tsy le asa andrazana amin'le filoham-pirenena zay no andanin'ny fotoanany ka tsy magagatsika raha ohatra ka tsy hain'le filoham-pirenena kory ny mampiasa ny fananany eo am-pelantanany tsy fantatra le filoham-pirenena kory ny fampiasana ireo institution zay misy eto amin'ny firenena araka ny teneny namana député fidèle teo hoe tsy hainy mampiasa an'ireo sombam-bahoaka reo tsy hainy ny mampiasa zany pouvoir législatif zany fa le pouvoir exécutif zay ananany zay fahefanam-panatanteraka zay ananany eo am-pelantanany tsy hainy zay tsy hainy ny atao hoe fonction régalienne de l'état zany fonction régalienne zany moa adika amin'ny teny tsotsotra fotsiny hoe inona atao hoe régalienne avy amin'ny teny latin hoe rex avy amin'ny hoe zany rex zany dia mpanjaka roi zany zany ny etombony zany teny hoe fahefana régalienne zany ny dikan'izany dia misy fahefana goavana be zay opelantanany fitondram-panjakana resaka ohatra zao hoe misy ministère régalien de l'état zany ministère zany dia tafiditra ao ny ministère ny atitany ministère de l'intérieur ministère ny affaires étrangères ny ministère ny justice ministère ny économie et finance ny ministère ny foloalinda ny ministère ny fiarovam-pirenena ny ministère ny sécurité publique zany anisany atao hoe ministère régalien reo fotsiny no resahako fa misy fahefana goavana be ao anatin'ireo zay tsy ampiasain'ny fitondram-panjakana araky ny tokony ho izy tsy hainy ny mampiasa azy rehefa miteny ny mpanohitra hoe ahoana ny mangarahara ahoana ny fampiasana ny volam-panjakana ahoana ny fampiasana ny reny loi de finance ireny tsy araky ny tokony ho izy aiza ny mangarahara zany no mahatonga ny mpanohitra miteny foana hoe itsika no misitona laklosy eto amin'ity fandaranyity satria mila mampafantatra ny vahoaka malagasy hoe any amin'tsisa ange le fitondrana zay atao tsy hany le fitondram-panjakana mitondra n'le firenena ary ny vahoaka zay nifidy an'le filoham-pirenena no manana n'le tamberina miandry an'le tamberina ndraikitra n'le principe de redevabilité miandry an'le zavatra ataony olom-boafidy manomboka any amin'le filoham-pirenena zay namindra ny anjara ndraikiny na ny asa zay tokony ho ataony kanefa par délégation de pouvoir nomeny amin'ny
pouvoir exécutif ny premier ministre sy ny ministère sy ny ratsa mangaika rehetrarehetra hatrany amin'ny farany madinika indrindra. Zay no zavatra mila ampahafantarina foana amin'ity fandarana ty hoe itsika vahoaka zay nifidy dia mila mahafantatra hoe manana an'izay zo sy adidy mitaky amin'ilay fitondram-panjakana hoe zao no tokony ho ataonareo, zao no andrasanay aminareo. Tsy miandry oeraoera, tsy miandry amin'ny fitondram-panjakana blin ary ny zavatra rehetra zay ataon'ny fitondram-panjakana indrindra ny filoham-pirenena tsy ilana dera, tsy ilana tehaka, tsy ilana fanao soasoana, tsy ilana fahindrahindrana, tsy ilana fisolelahana, fonction normal zany. Dia zay no madiso an'ilay filoham-pirenena hoe de tsy manana gratitude ny vahoaka malagasy. Ny tiany tenena zany ao anatin'izay dia hoe ingrat ny vahoaka malagasy. Zava-dozy zany rehefa filoham-pirenena no mametraka hoe tsy manana gratitude dia mazava hoe ingrat. Zany hoe tsy manana reconnaissance le vahoaka malagasy satria izy manao ny asany. Zany ve ny asan-drasantsika filoham-pirenena andeha hitsehana oxygène eny Ivato, andeha hitsehana concentrateur d'oxygène eny Ivato, andeha akasara eny anaty raketana, andeha hiady mangazo, tsy izay le izy. Ny zavatra nandrasantsika aminazy dia hoe misy fahefana ao anatin'ny lalam-pandroenana zay tanterahana arak'izay lalam-pandroenana zay, fa tsy hoe zay tiako ataona eto satria zay no toe-tsaina, zay le esprit andreo mpitondra fanjakanareo zay efa nivoaka mihitsy hoe zay moa zao no mitondra ka zay tiana atao zany. Tsy izay no zavatra andrasana ao anatin'izay fitondram-panjakana zay. Ny tiana tenena ao anatin'izay zany dia hoe le fomba fisainana, le fotom-pisainana entina mitondra n'ilay fitondram-panjakana zay tsy hay mihitsy ny mitondra anazy. Raha mitondra fiarakodia moa zany le izy dia mivarina any akady satria sady tsy hainy ny code de la route no tsy fantany le inona dia pitsopitsony rehetra, tiana atao hoe volant, tiana atao hoe frein, tiana atao hoe embrayage, tiana atao hoe inona tsy fantatra intsony accélérateur, inona tsy mifikorotana daholo ny zavatra ataony, mifangaro daholo dia tsy fantany intsony hoe inona le zavatra tena tokony ho atao. Misy zavatra tiako horesahana ho tenenina ao anatin'izay satria ny politika ny fitondram-panjakana no tiany hibaiko ny zavatra atao rehetra, ka rehefa mety zavatra anankiray tiana hidirana na tiana ampidirana n'ilay politika dia hidirany daholo. Dia ohatrany ny fitsarana. Ary zay le teneniko hoe ministère régalien zany ministère de la justice zany, fa hidirany fitondram-panjakana any amints'izy le izy dia mivaralila tanteraka. Miresaka tsika didim-pitsarana état de droit tany tandalana. État de droit, ny état de droit zany ny tany tandalana zany manaja zany didim-pitsarana zany. Zavatra ientsika tao anatin'ny fotoana fohifohy zay dia mbola mitsara ny conseil d'état ary ny zavatra mivoaka dia manapaka lalandra ho an'ireny maire zay efa lany ireny satria mitsara amin'izao fotoana zao ny conseil d'état ny raharaha mikasika an'ireny fifidianana be ny tanàna reny. Dia efa nisy be ny tanàna efa niasa teo dia mivoaka tamika ny didin'ny conseil d'état zay didy tsy azo ivalozana dia manala n'le maire efa lany efa niasa teo dia manova maire vaovao indray. Ny zavatra nitranga ho izy satria hoe ministère régalien zany ministère de la justice zany, ohatra ny tany amin'ny mairana Nosy-Belleville dia niova ny didy ary le olona fahatelo no lasa voatondra ny conseil d'état fa ho maire ny Nosy-Belleville, le maire eo toerana efa niasa dia voateriny esorina araky ny didim-pitsarana iny. Dia niditra amin'izay ny ministère ny fitsarana amin'ny alalan'ny fanaovana note zay mangataka ministère ny aty tany ampiantona ilay didy nivoaka tao amin'ny conseil d'état ary ampijanona n'le maire zay miasa amin'izao fotoana zao dia miantona ny didim-pitsarana zay navoaka conseil d'état. Amin'ny tany tandalana zany dia tsy azo atao ary tena mamofady zany hoe note de service na note anankiray no entina mampitsahatra na mampiantona ny didim-pitsarana tsy azo ivalozana. Ny didim-pitsarana tsy azo ivalozana dia reny décision définitive reny hoe tsy misy recours tsony, anisan'izany ny conseil d'état sy ny haute cour constitutionnelle. Tsy maintsy tanterahany reny na inona zavatra mitranga, na inona eritreritra hoe misy kolokolo eo
amin'ny raha resaka misy hoe misy kolokolo tao anatiny zay famohanany didy tao amin'ny conseil d'état zay mandray ndraikitra ndray ny mpitondra fanjakana dia mitady zay fomba hitoriana sy hitondrana raharaha eo anivon'ny Bianco na eo anivon'ny Piapaka sy ny zay ratsa mangaika afaka tsara nireny resaka kolokolo reny. Misy fomba marobe ahafahana mitady an'izay kolokolo izay eritreretina fa misy eo anivon'ireny famohana didy reny. Zay no zavatra tokony attitude normale ary zay le fonction régalienne tokony ho tanterahany fitondram-panjakana zay tsy ataony. Ohatran'izany koa vao tamin'ny maly fakomaly nisy didim-pitsarana ihany koa an'ny ben'ny tanàna ihany koa tany Tsiombe zay manala ny ben'ny tanàna amin'izao fotoana zao ary mampikorotana le vahoaka satria efa miasa miaraka amin'le vahoaka le ben'ny tanàna mivoaka ihany koa ny didin'ny conseil d'état zay manala n'le ben'ny tanàna ary mametraka olona anankiray hafa indray eo amin'io ben'ny toerana ben'ny tanàna io maire Tsiombe. Mitovy an'izany ihany koa ny tany Vangaindrano zay hitantsika hoe maire Tim no lany tato amin'ny conseil d'état dia misy fihetsiketsehana marobe tany satria le maire amin'izao fotoana zany dia nesoriny conseil d'état tsy ho lany intsony fa le maire Tim no lany fa nisy fihetsiketsehana marobe hoe ekena ianao raha ohatra ka izay ekena ny didim-pitsarana ho tanterahana raha ohatra ka miova ORD anao dia manao engagement. Zany le fomba fiainan'le fitondram-panjakana hoy izaho hoe le esprit entina mitondra an'ity fitondram-panjakana ity mihitsy no à côté de la plaque tena midera etateraka raha ohatra ka fiaran-dalamby dia zay lo zavatra fomba fiseho ary lasa miteraka jurisprudence mantsy io fomba fanaonao ohatran'izany raha nanao nisy nanao noty anankiray ny ministère fitsarana ampiatona ny didin'ny conseil d'état tany Anosy-Be dia zavatra hafa no mitranga any amin'ny toerana hafa indray tsy namoaka noty izy fa navela esorina ihany le maire fa saina manao engagement indray izy hiteny hoe lasa IRD nefa ny team no nampandany anazy zany ao anatin'ny lalam-pandroenana sy anatin'ny lalàna mifehany zany antoko politika zany tsy azo atao ny mivadika palitao fa ity moa zany dia hoe terena hivadika palitao ary nitsakitsaka ny lalàna misimisy le olona lany tamin'ny antoko anankiray zany ve dia mba mety zany mba mendrika ve zany zay le tenena teo hoe tsy ihany le filoham-pirenena akory sy ireo olona miara-miasa aminy na ny ao anatin'ny antoko misy anazy ary zay fanarahana an'izay lalam-pandroenana sy lalàna velona zay. Resaka fidiran'ny politika ihany ao anatin'ny fitantanam-panjakana fantatritsika fa misy scandale sur scandale ty fitondram-panjakana ty hatramin'nisy teo ary mbola tsy nisy fitondram-panjakana nanana an'izany scandale marobe zany ao anatin'ny roa taona sy tapany izay nipetrahany be dia be izy ndraisantsika reny écran plat amin'ny vidiny miopampana reny amin'ny alalan'ny vola ampiasaina hidina amin'ny Covid-19 tafiditra ao anatin'izany reny scandale ny bonbon sucette reny 8 milliards d'ariary vidana bonbon sucette reny zay nampisaoty an'io ministry ny fanabeazam-pirenena tafiditra ao anatin'izany ny fanomezana marché zay kitrano trano ny lalàna mifehny marché public sy ny lalàna mifehny eto amin'ity ny firenena manontolo ity dia mandasy manasazy zany resaka fanomezana vahana ny avana na ny olo-patatra na ny sinsisa resaka favoritisme sy népotisme zany ary ny raha fitsarana mahefa amin'izany dia tsy voatery hoe misy fitorina foana soratan'ny olona anankiray fa misy dénonciation fotsiny miteny fotsiny na manao taratasy plainte anonyme ny olona tsirairay dia afaka midéclencher procédure anankiray rehefa hita fa misy zavatra tsy mazava ohatr' zany enonay amin'izao fotoana zao fa ao anatin'io ministère ny commerce io dia misy kolikoly avolenta zay mampikorotana ny mpitondra na ministre na ny dirikab na ny contrôleur ao anatin'io ministère ny commerce io ho azontsika tsy ho ela ny pirofo mikasika an'izany ary averiko eto foana ho iaho hoe aza ianareo aza mieritreritra mihitsy fa hoe satria zay mpanohitra dia tsy misy namanay mihitsy na olo-patatray mihitsy ny ao anatin'ny fitondram-panjakana na ao anatin'ny gouvernement zany na ao anatin'ireny ministère rehetra reny misy olona tena miara-miasa tanteraka aminay ary nefa tena olona mpitondra fanjakana mihitsy ireo olona reo zay miara-miasa aminay ary tsy mankatondry pratika ohatr'izany zay averiko foana zay ohatran'le filazana teto tamin'ny fotoanandro hoe aza mieritreritra fa manana ny monopole ny mpitandro filaminana ianareo fa mamba manana ny olona ihany koa zahay anamana tapaka sy ny sisa rehetrarehetra na havana ao anatin'ireo mpitandro filaminana ireo
dikan'izany tsy misy secret mihitsiny ka tsy hivoaka rehefa zavatra tsy manjary ohatr'izany ny ao anatiny antemeram-pirenena matoa misy olona mandefa message aty aminay mandefa SMS na io na SMS atsotro na Viber io na Telegram io na WhatsApp io na Messenger io misy solombavambahoaka IRD miara-miasa ary mitatitra aminay ny zavatra tsy mety ao anatin'izany institution zany fitiava tamin-drazana ange zany fa tsy hoe rehefa zavatra rehetra ataonareo dia tsy maintsy mety daholo dia tsy maintsy akendra olona reo misy zavatra mifanohitra amin'ny toe-tsain'ireo sasatsasany amin'ireo député reo fa tsy hoe député RD izy dia mitovy sainana aminareo tanteraka ary tena 100% aminareo d'accord 100% aminareo misy olona tena mahafinaritra ho ary tena tsara toe-tsaina fa izy fotsiny hoe lany tamin'ny RD noho ny tsy fidiny ho ia fa tsy hoe izy lany amin'ny RD dia manompo ary tena hoe misolelaka anareo ary tena mibrosokiraro sy milelaka an'le zavatra zay tianareo solelafa na ao anatin'izay ato dia tsy misy fandrahonana hoe andeha aka ordonnance ary nareo dia andeha hiverifie ny telefoninay sy ny sisa hoe iza ny olona mpandefa SMS any aminareo raha hiteny aminareo zay fa 4% amin'ireo olona député IRD reo no namanay dia kivinareo ary mamono tena sy mametraka démission androany tsy manana monopole ny sain'ireo olona reo nareo nge le raha fomba fiteny moa zany dia hoe nakariny vitana na nakariny sanjila na nakariny inona tsy fantatro fa nahetry ny fanahinareo zay le izy zavatra misy zay ka aza mandiso tena aza mamita tena fa tsy hoe député IRD izy dia tsy miresaka amin'ny mpanohitra satria izy député IRD dia tsy ame secret sy ny zavatra korehetraretinareo fa confidentiel ny zavatra ratsy tompoko dia tsy ombona ny olona hevitra rehefa mba manana le minimum d'honnêteté reo olona reo aza mpiororona amin'izany zay tsy matahotra an'izany alaivo daholo zay zavatra rehetrarehetra ataonareo rehetrarehetra any na ordonnance na didim-pitsarana na inona ataovy daholo fanitsakitsahana an'izany violation ny correspondance zany ny lalàna mametraka an'izany tsisy afaka violé an'izany correspondance sy ny vie privée ny tsirairay zany nareo mafy be fa enjanareo dia ataovy tsy ahonay e zany tsy ary tsy anakana an'ireo olona reo tsy hiteniny marina sy hanomeny information akory ohatr'izany hatrao anatin'ireo gouvernement reo raha androany zay no miteny aminareo hoe ny ministre zao ke ka en contact aminay foana dia metraka fanontaniana reo hoe fa aiza moa zany le solidarité gouvernementale ty zany aonge samy mahazo samy mandeha samy tady ary tady tsara fa ny akabetsahany ny olona miasa miaraka amin'ny filoham-pirenena ankehitriny dia olona arriviste sy opportuniste daholo no dakany ambava fo daholo ny olona namono tena tamin'ny rehetra nomboka tamin'ny 2009 ka hatramin'izao nandritra indray fividianana tamin'ny 2018 reny tsy miteny ary tsy misy kivy amin'ny zavatra nataon'ny filoham-pirenena sy ny manodidina azy jereo tsara izy daholo miara-miasa kaiky filoham-pirenena amin'izao fotoana zao jereo andapa reo taizy reo tamin'ny fotoanandro zany tamin'ny 2009 ozy izy ny namanareo taizy reo olona reo tamin'iray fividianana 2018 reny fa nitsopahan'le filoham-pirenena ambava fony daholo ny olona namono tena sy fidèle taminy ary lasa frustré ary tadidio fa reny olona reny miresaka aminay ary mitaraina ny zavatra manjo azy opportuniste sy olona blina sy mpanao business fotsiny marobe amin'izao fotoana zao ondapa ao moa zany averikety le andiam-behivavy be dia be reny zany le raha any États-Unis dia resantsika le hoe fiainana manao jet set milingilingy fotsiny sy ny mitsingitingina ny resaka ny zavatra atao dia zavatra superficiel mandany andro amin'ny lokomena sy ny zavatra mirantiranty ny talon aiguille lava be afo be sy ny sisa misy fotoana tsara anaovana an'ireny fa prioritaire ny raharam-pirenena rehefa mitondra an'ireny ianao dia samy mahitsitsika samy mijery mba mijereva zany pageny zany olona ao anatin'ny fitondram-panjakana zany misy fotoana ho avoakatsika eto le izy rehefa ilaitsika mba ahitanareo zay mijery an'ity fandarana ity hoe ahoana ny fomba fanehony reo olona manodidina ny filoham-pirenena ao andapa-reo ny fomba fiainany ny fangalana sary isan'andro ampisehoana amin'le vahoaka marary le vahoaka sahirana fa ny eny amin'ny avion ny fiainana olona manan-karena reny star any États-Unis reny angamba no alaina tahaka
rehefa makasary eo anatrehan'lay olona sahirana mépris zany ary tena tsy misy décence indécent ny zavatra atao ao anatin'ny aretina tanteraka ohatr'izao dia mampiseho hoe zay mandeha jet privé dia ny fiakanjo rehetrarehetra dia reny ohatran'ireny olona andeha hamonjy lanonana isan'andro san'andro andeha amboly azo raha moa tany 8 marsa reo vehivavy ny fitondram-panjakana ao andapa rehetrarehetra reo eny amoron-dranona ny anaty mangrova no andeha amboly ohatran'ireny olona andeha hamonjy fivorim-pianakaviana tsy fivorim-pianakaviana koa fa fety-pianakaviana goavana reny zareo mbola miaraka amin'ny talon sy akanjo mampiady couleur sy ny sisa tsy mandray ampisehoana tsy mandray ravindena gan boty any anaty ranomasina anaty mangrovina le anao dia reny no anaovanao ampisehoana an'ilay vahoaka malagasy zay le hoe mizara roa mihitsy n'le fiainam-pirenena hoe reto a dia mpanan-karena dia fiainana mpanan-karena hôtely avolenta spa sy ny piscine isan'andro san'andro natao fa le vahoaka malagasy anaty fotaka zay ny zavatra mitranga tsy mihinan-kanina sy ny sisa anaty maloto dia mbola gaga ihany koa satria miverina ao anatin'ny saika ihany koa zany zavatra mitranga zany ny talehan'ny serasera ao anatin'ny fitondram-panjakana moa anisan'le mampijabaka nyity filoham-pirenena ty isan'andro san'andro eto moa misy karazany anankiroa izy samy manao an'izany serasera ny fitondram-panjakana zany fa tsy mifanaraka moa asa inona loatra le antony fa miady hatreny amin'ny asom-bahoaka reny mieny amin'ny asom-bahoaka sy manao ady an-tsena reny izy miravavy fa resantsika eto hoe gaga taiza mbola nisy olona nakasary teny amin'ny fasana dia mirehare hoe izahay no misantatra ny fasan'ny firaisapo ary misaotra ny filoham-pirenena amin'ny fanamboarana amin'ny fasan'ny firaisapo andrekako loza inony dia makasary dia moeraoeratra any amin'ny fasana anaovanao cinéma ny olona maty ny covid avanao izy tsy maninona fa le fasahina manao an'izany le tena very tanteraka ny sotoavina malagasy soavina malagasy zany mitsoka n'izany fasam-bao zany mitsoka n'izany resaka fasan'izany fa ny antsika tena olona inona ary ty zavatra ty manao eraoera ary tena mirehare hoe zahay no misantatra nyty fasany ty fasan'ny firaisapo ty sanatria mivava tsy dia hiteny hoe toy izy fa tsara tena sady pasina tena hoe mihoatra ny zavatra takatra ny sainao le fomba fisainana dia anaovana ny oeraoera ohatrany hoe hiteny amin'ny lapan'ny manjaka miadana izy orikako inona ary ty zavatra miseho ty tena manao zavatra tena manaonao foana tena zavatra ohatr' zany tsy ampy azy intsony le manao oeraoera any an-dapa dia any pasana indray no manao an'izany zavatra ohatr' zany resaka mpolaoza hoe rehefa miditra ny politika any fitsarana dia mivoaka ny fahamarinana dia lasa manaonao foana le fitondram-panjakana resaka politika ihany koa no miditra ohatra ny anatin'ny ty resaka baolina kitra anisan'ny tena mankafy izany baolina kitra zany tamin'ny fahatanorako tamin'izany mbola tanora tian'izany ary tena nanao baolina kitra ary anisan'ny tena hoe tian'izany barea zany fa nosombana noho ny politika ny barea mbola tsy hiditra ny tena ady ao anatinareo menakavy ao sy ny pitsopitso ny tena hoe mahatonga n'izao olana zao fa ny fotoanantsika tsy maintsy hogerena ihany koa fa rehefa miditra ny politika hoy a dia any amin'tsizy ary tsy makalesona ny zavatra efa nitranga tamin'ny andro ny tompoky laratsiraka tamin'izany efa nanaovana politika ny politizena ny baolina kitra ary maty mihitsy zany baolina kitra zany taty aoriana dia io indray zany dia hopitehina ohatran'izay koa le barea raha nisy zavatra nampitambatra ny malagasy teto amin'ity firenena ty tao anatin'ny folo taona zay taoriana ny reny 2009 reny dia io resaka barea io tsy nifidy io na mpitondra na mpanohitra na iza na olotsotra na manao politika na tsy manao politika tao ariana ny barea daholo ny malagasy rehetrarehetra zay na tsy aro tena na nisy ara tsy maraka an'izany baolina kitra zany fa dia nisy engouement national nisy niteraka ampopirenena nanaitra ny ampopirenena zany resaka baolina kitra malagasy zany tao anatin'ny fotoana hoe tafakatra tamin'ny kanina iny ny barea dia na indraindra ny sélectionneur i Ngia Dupuis na indraindra fa seulement nampalahelo le izy satria tsy zaky ny lohany koa zay na indraindra zay ary lasa nanao politika sy nanao zavatra hafa nanao business tao anatin'izay lasa nahita tsiro ny nakavolon'ny tany
lasa nahitatsiro ny resaka fanaovana business ahoana ohatrany hoe mora be mitady mahazo vola eto amin'ity Madagasikara ty satria notarihan'ireo olona mpanao politika mpanao bizina ao anatin'ny fitondram-panjakana amin'izay lalana zay izy adininy le anjara ndraiky ny voalohany zay barea zay nanaovana contrat de prestation de service tamin'ny fédération tamin'ny FMF eto iresaka tsy aka position iza na iza fa fomba fijeriko fotsiny no teneniko ato ia hoe raha nisy contrat zay nataony filohan'ny fédération niaraka tamin'ny nisy présidence ihany tao anatin'io nisy présidence tao anatin'ny le contrat fa ny anjara ndraikitry ny présidence tao anatin'izay dia resaka karaman'ny sélectionneur karaman'ny Nicolas Dupuis zay ihany no idiran'ny présidence tao anatin'io zay ny solon'ny secrétaire général amin'ny présidence tena ao anatin'izany contrat zany irefilaitsika zany asehontsika eto amin'ity fandaran'ity ihany ko mba hahalalany be sy ny maro hoe ay moa zao ny voasoratra tao anatin'ity contrat ty ary tsy misy olona mananjo hanao signature hanao soniany zany contrat ny isolotena ny fédération malagasy ny football zany afa-tsy ny flou zay flou lany tamin'ny fotoanandrony fédération aloha hatramin'izao aloha dia fantatsika fa inga raha olona raha zaka zay namoronana tao anatin'izay moa zany fantatsika nisy fifidianana ny filohan'ny fédération na foot ny baolina kitra tamin'ny fotoanandrony zay ny ligue rehetra eto Madagasikara no mifidy ny filohany zany baolina kitra zany eto zany tsy maintsy mahafantatra an'izany daholo hatramin'ny olona madinika raha tsy mila fianarana koa fa fampatsahivana fotsiny resana teto hoe ianareo président ligue no ny solotena ny ligue no ny fidy an'io président fédération io ary manana ny légitimité izy fa le anankiray lasa rakova amin'izao fotoana zao moa ny eritreritra fa ny politika no atonga anazy tao amin'ny président fédération tamin'izany tsy lany izy na nandany vola be toy inona ary niezaka nanao an'izay nampalany anazy tao anatin'ny fédération foot zay fa rehefa tsy lany izy dia déçu aloha lany vola aloha fa nanao ny fomba rehetra zay namitena n'le président ny FMF hatramintsika amin'ny teny zao ary tsy maty voalavo kibo hatramintsika amin'ny teny ho ia hoe le politika nentina amitena n'le baolina kitra tsy mety zany e rehefa tsy lany dia tsy lany fotsiny dia mendrasa indray koa ohatra ny nataonareo taminay hoe mendrasa indray raha amin'ny 2023 fa tamin'izany fotoana zany moa zany dia efa niteny za tsy hanao ny rehefa tsy lany zany dia tsy hanao ntsio fa dia any amin'ny familiana amin'ny resaka rally indray no hiditra dia nomena Gorakova izy fa ny ekipa miaraka aminy ao anatin'ny fédération io ny vice président any FMF nge député IRD lany tany amin'ny Atsirabe 2 izay manakorotana mitondra ny politika ao anatin'ny baolina kitra ao anatin'izany koa ny président ny ligue Nanalamanga zay maire ny Andorano fotsy zay tsy teneniko eto ia hoe maninona no pitenareo ohatran'izany le baolina kitra maninona no atao ohatr'izao viraviraina ohatr'izao ia hoe nisy zavatra anankiray napietsika ny am-pompirenena dia miparea dia rehefa mipitenareo anaty politika ohatr'izao rehefa politizenareo ohatra nanaovanareo any CVO dia potika le izy za kosa tsy maniry loza na maniry ratsy ho an'ny barea fa efa prévisible raha ohatra ka resiny ny barea satria le ambiance mihitsy no lasa ratsy hatramin'le sélectionneur lasa côtoyer politika hatrany andapa any amin'ny filoham-pirenena any lasa tsy zaky ny lohany zavatra nataony lasa ambokambony le fikarakarany tena mission voalaza ao anatin'ny contrat de prestation de service lasa nanao business akoatran'izay tsy mifantoka zato isanjato ao anatin'le bareze za moa zany dia gaga ho ia hoe fa maninona moa no lasa knapsa no mandohany karaman'ny Nicolas Dupuis tao anatin'izay fotoana zay tsy voalaza ao anatin'le prestation le contrat de prestation mihitsy le izy anjaran'ny FMF no mandoha ny ampahany kely karaman'izany président sélectionneur any bare zany fa anjaran'ny PRM présidence de la république no mandoha ny akabetsahany amin'ny fotoanandro no iaho ilantsika satria ao anatin'le contrat dia 12 000 euros ny resahana 2 000 euros ny payen'ny FMF 10 000 euros payen'ny présidence fa le contrat le facture ny payena saina payena ny karaman'ny Dupuis tany amin'ny knapsa zay mahavarina hoe fa maninona no knapsa no mandony karama resaka 350 000 millions FMG ho an'ny Nicolas Dupuis
ina ny idiran'ny knapsa ao anatin'ny barea ary tsy manana vocation zany knapsa andokaramana sélectionneur ny barea zany anjarany PRM ny ao anatin'ny contrat dia zay mbola misy fanampy moreny eo misy prime am'izao raha ohatra ka tafakatra amin'ny canne na amin'ny championnat d'Afrique na zavatra maromaro voalaza ao misy prime ao fa le karama voalaza ao tsy mifanaraka amin'le facture zay mivoaka tany knapsa tany zay efa manakaiky ny 17 000 euros nya mbola teneniko eo ia hoe misy zavatra indécent tranga fa le resaka politika manimba an'le baolina kitra mihitsy ny tena zava-doza tsy vitany hoe pitenareo tianareo lokonareo orange ny barea ary efa nijapinareo ohatran'iny moa izy dia efa potika mihitsy nyle barea tamin'irey fotoana tafakatra tamin'ny knapsa tamin'ny canne reny fa zao rehefa omby mahitsy le lafiny namany efa prévisible hoe aisy olana ao aorianao satria mafy loatra le pression manjoan'le sélectionneur rehefa tafakatra amin'ny toerana avo ohatran'iny le mpanao baolina kitra dia miakatra any amin'ny lohan'le sélectionneur sy ny mpanao le joueur ihany koa zay laza zay dia misy fiatraikan'izay fa hitantsika ny zavatra nitranga raha tany Ethiopie iny hitantsika hoe na le regroupement fotsiny ara dia efa taraiky nefa fantatra tsara izay nisy fotoana nandeha tany Addis Abeba zany ho an'ny olona misy tositra dia atahorana mihitsy satria avo dia avo ny altitude any mila acclimatation ny toerana rehefa anao sport any mila mizatra n'le climat any zany ny olona rehefa tonga anao sport tonga any zany Addis Abeba ny Ethiopie zany satria avo toerana fa ianao nge vao miala miditra amin'ny midina amin'ny avion dia tonga dia sepotra enonao mihitsy hoe miakatra ny tosidranao satria enonao fa dia ohatra miakatra ny antembotra avo be zany ianao normal raha resy satria na ny fotoana nizarana n'izay toetrandro sy toetany zay ara dia tsy ampy ho an'ireo ekipa reo fa ny zavatra ao anatin'izay dia le pression politika sy le tambiny zay andrasana politika amin'ireo olona reo ny tiako tenenina ao anatin'izay ho iaho hoe avelao le mpanao baolina kitra sy ny ao anatin'io hijanona amin'ny manao baolina kitra azy ho an'ny malagasy rehetra fa tsy hoe ho an'ny mpitondra fanjakana sy ny antokony na ho an'ny mpanohitra sanatry ny vava tsy zay aleo ho neutre ry zareo io no nampitambatra sy nampiray malagasy rehetra ohatra ny marqué tamin'iny de Vosiny mba nisy ampipodona voadona tao anatin'ireny dia tao anatiny nanao ny naneo ny torapony sy ny fihetseapony daholo ny rehetra hoe ay misy malagasy raha malagasy io satria ny reny malagasy dia maro be malagasy tao ariana ny marqué dia ohatr'izay ihany koa le barea io no mampiray antsika aloha zao fa ny politika dia mampisaraka antsika menakavy zay zavatra zay dia mitramitranga zay dia rehefa miditra ho ia politika hoentina any amin'ny tribunal indray le raharahan'ny baolina kitra dia hoentina amin'ny tribunal administratif hoentina any amin'ny conseil d'état izy indray mbola ambadika an'le izy mbola le vice président ny FMF zay député ny Atsirabe 2 zay IRD zay mapara sy le président ligue nanalamanga zay maire n'Andorano fotsy mampandoky ny trano rehetra fivarotana manamorona ny arabe Andorano fotsy mbola tsy nahita olona ohatranareo mihitsy marina fa tena misolelaka zay tianareo solelanareo fa tena tsy manana saina na dia farany kely ary bon sens tsy manana fasaina tena hoe mba mitombona fa mila ngilana ohatran'ireny kapila mangirana ireny mandreraka samy mandray ny tandrifiny amin'izay mitongilana ohatr'izay daholo le fomba fisainana tena masika amin'ny teny an'izany zavatra zany fa mbola tsy nahita ohatr'izany hoe ka za maire IRD dia lokoko tereko anaovako note ny mpivarotra rehetra manamorona ny Andorano fotsy rehetra dia tsy maintsy lokona amin'ny loko volomboasary dia reto ny loko tsy maintsy ataonareo odry aiza ny fahalalan'ny tsiraray ao anatin'izany fanajana ny zon'olombelona ny sy ny fahalalan'ny tsiraray ao anatin'izany administration neutre aiza zany so dia tokony mbola mianatra koa ngia maire koa aloha raha tianao andoka ianao dia ny commune no manome loko dia ataovy couleur neutre io satria tsy voatery IRD daholo mpivarotra ao olona efa mandohetra daholo io ary mandovola daholo ireo terenareo fotsiny anao an'izany lokonareo zany
efa misangisangy zaritena hoe lokonareo hatrany anatin'ny akanjo na ny vehivavy na ny lehilahy ity izy davatra ty tena mahamenatra mihitsiny tsy mba mahay maka lesona mihitsy fa tapohany voa lasa mahazo toerana daholo moa zany dia ohatr'izany le fomba atao manahirana ny zavatra misy ho ia hoe rehefa ny politika no miditra amin'ny zavatra rehetra tsy tokony hidirana dia zava-doza no miseho fa ho an'ny vahoaka malagasy kosa dia zao tsika rehetra mila mandraindraikitra na nifidy ianao na tsy nifidy teto amin'ity firenena ity ho an'ny miara-manonja manokana ho amin'ny mpanohitra dia ny base voalohany ty miara-manonja ty dia ny tiako Madagasikara isika na fotoana ina ary fampatsahivany ty fa zafaly fotsiny mianao nay eto miara-manonja eto nafinaritra be fa namely mafinareo tao tsy izay no tanjona akory fa tsika manana tanjona manokana tsy maintsy hiaka maka ny fitondrana ny firenentsika na amin'ny fotoana amin'inona na amin'inona na amin'ny fifidianana zany na amin'ny fifidianana telo 2023 zany na amin'ny fotoana inona rehefa fantatritsika efa tsy mety ny zavatra misy dia tsy maintsy mandraindraikitra zany olona rehetra zany any amin'ny fototra any amin'ny bazy any amin'ny fokotany ihany dia mila mandraindraikitra daholo tamin'ny 30 avril teo ny fifaran'ny recensement national annuel fanoratana ny anaran'olona tsirairay ao anatin'ny lisym-pifidianana ny zavatra tsy nanjary teto amin'ity Tananarivo renivohitra ity satria raha ny lalàna mametraka fa 30 avril no averina any amin'ny distrika ny lisitra avy any amin'ny fokotany tao anatin'ny boriboritany voalohany aloha dia fantatro tao amin'ny fokotany rehetra ny akamarony 770 ny boriboritany voalohany 29 avril dia efa niterena naverina daholo ireo lisym-pifidianana ireo tsy fanajana lalàna zany satria misy olona hoe 30 vao afaka mijery ny lisym-pifidianana maninona no 29 avril dia efa nasaina naverina sy nakatona io lisym-pifidianana io tompona andraikitra amin'izany ny ao anatin'ny distrika izay tompona andraikitra amin'ny fokotany mbola ho an'ny tanina aminareo indray mbola efa manomana sady indray ve nareo ny doublon indray amin'ny fifidianana manaraka raha isan'izany tsy fantatro zany tsy fantatritsika mihitsy ny zavatra mety hitranga fa ny anjara ndraikitry ny tsirairay kosa dia mampafantatra ny tokony ho ataontsika tsirairay ary itsika no any fokotany ihany no manova ny fomba fisainana manova ny fomba fiasa ary manery ny président fokotany sy tompona andraikitra anatin'ny fokotany anova ny fomba fiasa hitako tao anatin'izay fotoana vitsivitsy zay indray ny fisoratana anarana le hoe ahazo an'le tsy fantatra tsony inona valitsy inona na sitraka inona tsy tsy fantatra tsony zay anaran'ireny reny fisoratana sy famoahana lista any amin'ny fokotany reny hoe mahazo 10 000 ariary efa niena mantsy n'le izy ary tsy mety avoaka le fitondram-panjakana hatramin'izao ny fampiasana ny vola 4 millions de dollars 600 millions de dollars ny tombony efa niakatra 800 ary efa mihoatra an'izany satria mbola en cours de procédure ny fanampiana azo Madagasikara mikasika ny ady atao amin'ity Covid-19 ity misy mopera nandeha nitetitety hainao manjery maro tany Europa tany niplaider ny cause ny fitondram-panjakana nanadio ny image ny fitondram-panjakana hoe nampiasainy araka ny tokony ho izy hono ny vola 600 millions de dollars tompoko Andriamanitra mahafantatra fa ny olombo hoisitra zany tsy miteniteny foana ary tsy mandainga fa manao an'izany avocat du diable zany indray eto no mampiasa an'izany sarotra zany satria tsika mahafantatra fa tsy nampiasaina araka ny tokony ho izy ny volam-panjakana ary zay ny fanontaniana mipetraka tamin'ny prime ministre Omaly ia hoe zany fampiasana ny vola ny Covid-19 zany ve nampiasaina araka ny lazainao fa hoe manaja ny fahamarinana ny filoham-pirenena tsisy an'izany tsy marina zany ary averina amin'ny vahoaka malagasy any amin'ny fototra rehetra any fa manana anjara andraikitra tsika rehetra ary ny anjara andraikitry ny vahoaka mandray andraikitra zany dia ny ampiasa sy ampanajana ny zo fototra aloha ny zo fototra amin'ny zavatra fahalalana fa hoe tsika mananjo aneho hevitra aloha ary ampiasa ny fahalalana zay ompelatanana sy ao anatin'ny lalàna misy anjarantsika no mitaky ny mangarahara anjarantsika no mitaky ny tamberina andraikitra amin'ny mpitondra antsika anjarantsika ihany koa ny tsy manaiky ny tsindry azo lena sy ny zavatra tsy mety rehetra atao amin'ity firenena ity ny tsy maty manota tsy hoe miara-manonja rery ny manao an'izay fa ianareo any mila manonja mila miteny an'izany ary mampafantatra an'izany anjarantsika no miteny hoe fahefana nampindramina zany any amin'ny mpitondra azo alainy zany
ary ampatsahivina aminazy zany hoe ianareo ke tsy manana légitimité tamin'ny fotoan'androny hoe voaka ny valim-pifidianana reny dia nanomboka ny tenyny mpanohitra dia lazaina hoe nareo resy lava ianareo tsy lany tamin'ny fifidianana fa ny le jour nytenenina hoe misy profa ty amintsika mikasika an'io doublon nampiasaina tamin'ny fifidianana io dia ny enjera nanomboka teo ny légitimité ny mpitondra fanjakana ary amintsika miteny zao mampiseho ary voaprofo fa tsy manana légitimité ny fitondram-panjakana raha nanana bazy izy tena mifidy azy tokoa nisy olona nitsangana teo niaro azy nisy olona niaro anazy teo nareo anatin'ny antemeram-pirenena reo fotsiny ary reo député IRD reo fotsiny ary dia afaka miaro azy tena miaro anazy tanteraka hoe légitime ty fitondram-panjakana ty lany légitimement ty fitondram-panjakana ty ny HCC nampandany anareo tompoko fa tsy ny vahoaka malagasy hitantsika izy amin'izao fotoana zao matoy ianareo manaraka nyty fandarana miara-manonja ty isan'andro san'andro matoy ianareo matahotra amin'ny miara-manonja fantatrareo fa tsy légitime nareo ary raha pitso rafaka pitso matahotra ny ongana ary miteny anay foana hoe ianareo ke anongany efa tenenay nareo ke efa miongany ianareo raha ohatra ka tongotra efatra no mitazona anareo roa sisa angambany ao dia le anankiroa zay le ministra anankiray mpanao aboboka amin'ny fandarana sy rehetra miteny tsy manana culture générale koa fa miteny telefona ary mame zavatra diso ary mamitaka n'le filoham-pirenena sy ny mpitandro filaminana zay anankiroa zay no mitazona ny filoham-pirenena sy ny fitondram-panjakana amin'izao mpitandro filaminana tsy izy rehetra ihany koa teneniko tsara eto hoe tsy manana ny monopole ny mpitandro filaminana nareo zay karazany roa zay no mitazona ny fitondram-panjakana fa le légitimité tamin'ny fifidianana non et non ary voaprofo izy zao araka ny teneniko teo androany omaly tsy manana légitimité nareo dia zay no tenena amintsika any fokotany rehetra manerana ny nosy manana anjara ndraiky sy rehetrarehetra ao anatin'izay fampalalana ny tsy fahombiazana ty fitondram-panjakana ty mampalala ihany koa fa tsy lany ara-dalàna fa ny HCC nampandany an'io ny seny nisy firaisana tsokombakomba ary ny olona tao anatin'ny seny ihany no nijoro vavolombelona fa nisy 1,200,000 doublon zay natao nampandaniana ny filoham-pirenena dia nanjaranjaikitsika no mampiseho an'izay mila mampiseho fatongavan-tsaintsika mila mampiseho tsika firaisakina ihany koa sy fifanohanana fa tsy hoe teny ambava fotsiny zay maître ianitra dia manohana anareo tanteraka zay député fidèle manohana anareo tanteraka zay député ianina manohana anareo tanteraka mila mpiseho zay mila mpisehonareo zay ary tena mila mijoro tsika amin'ny marina mijolo amin'ny famarinantsika misy fanolorantena ao anatin'izay mila finiavana ao anatin'izay ary tsy maintsy hoe mikatsaka ny tombotsoany rehetra tsika zany tombotsoany be sy ny maro tombotsoany rehetra aloha fa tsy miazakazaka ohatran'zareo hoe tombotsoa manokana fitondram-panjakana zany ke filoham-pirenena tsy mitsinjona zany milaza fa miasa andro amanalina izy fa laniny amin'ny zavatra hafa ny fotoanany ary nyteneniny moa tamin'ireny kabany reny dia hoe 9,100 izy izy dia laniny amin'ny ady atao amin'ny covid ina nefa zavatra mivaingana amin'izao fotoana zao vaksiny ary io naratsiana sy ny sisa efa niandrandran'izany daholo ny rehetra hoe mba haro tena mba hazo fanefitra fa zao tena ohatrany hoe valala voatango mandroso hanao première injection matahotra tsy anao matahotra le fitondram-panjakana tsy mirassuré fa midécouragé anao ary nataon'le olona tompona andraikitra voalohany amin'ity fitondram-panjakana ty premier ministre moa nyteniteny mihitsy hoe manaraka lamina zay dia tsy mitsinjona aloha fa nareo nge ny tompon'le prérogative de pouvoir public nareo ny tompon'ny fandaminana dia tsy anareo fa ny mandamina an'izany mba andresena lahatra n'le vahoaka malagasy hoe mandehana mitsinjona manao vaksiny manao an'izao fa mampanahy be matoa ny fondation akbarali lasa nanao an'le asa tokony natao ny fitondram-panjakana dia malasa eritreritra zany hatramintsika amin'teny zao tsisy mangarahara mihitsy rovina ny vaksiny manaraka inona no avy inona no atao na teanao fanetanana n'le olona raha hoe andao manao vaksiny fa tena fanefitra an'izany fanefitra ny mila manao an'izany fanefitra ny vaksiny tsika rehetra tsy hita zay zavatra ho atao tsy hita zay atao ny olona tena afatra vaksiny ho an'ny tenany moary zany dia tsy mahazo raha tsy mahazo lalana amin'le fitondram-panjakana fa kitranotrano ihany koa ny zavatra hitranga eo
satria ny akama ihany no avela afaka manafatra ny vaksiny fa any fa na de grossiste na pharmacie ireo ara tsy manana an'izany zo zany zavatra manahirana zavatra mitranga hoy aho satria rehefa ny politika ny tombontsoa manokana no mitondra ny raharam-pirenena rehefa ny politika ny antoko no mitondra ny raharam-pirenena dia efa tombontsoa manokana zay tsisy tombontsoany be sy maro zay dia tsisy tsy malala fa mijaly ny vahoaka malagasy tsisy tsy malala hoe mahantra tsika rehetra mitady ny anyko anina ny mitady ny hitsabona ny tena ny havana sisisy sahirana ny fiainana sy ny fiarina ny vahoaka malagasy dia tsy maraka an'le hoe politika soa ihany heureusement misy azany fandarana miara-manonja zany zay nge heverinareo fa sao dia hoe tsy manan-katao ao anatin'ny session zay zao misy fandaminana tsy maintsy atao satria fandarana tsy maintsy atao ao anatin'ny antemeram-pirenena koa tsy maintsy atao ihany koa fa dia rehefa maheno ianao hoe mandry anjiranantsy ny vahoaka ary ny dahalo mamely ny ataony ny kere mamely mafy ary amin'ny faritra atsimo nandeha tany ihany le filoham-pirenena fa ohatran'ireny tsy nisy ny faritra rehetra zay nresantsika teto amin'ity fandarana miara-manonja ty faritra atsimo rehetra iny zany ampani zany inge presque ao alerte rouge daholo ny commune ao anatiny zany faritra androy rehetra zany nefa misy olombavambahoaka IRD daholo zany no tamberina ndraikitra andrasan'ireo olona reo fa tsy mitabataba le solombavambahoaka fa zay indray no ohatran'ny sarotiny alohan'ny tompony angambany fa vahoaka malagasy reo longitsika avy reo olona reo dia ho avela fotsiny ohatra zao ve nahazo antso marobe zay avy amin'ny faritra atsimo iny tamin'ny fotoana nanaovana an'ireny fandefasana ny resaka kere any atsimo iny resaka dégradation nutritionnelle amin'ny faritra atsimo iny nahita n'ireny sary n'ireny zaza reny hoe ny oditra sisa ny ambon'ny taolana na ny omby ary rehefa tsy manako hohanina iantsony koa nefa tsy fomba ny olona any moa zany le hoe nanoana tohina ary izy dia hoe hohanina sy vonono hohanina daholo ireo omby reo mila rano izy mila vary izy mila zavatra hohanina izy fa efa miteny ny mpamatsy vola sy ny mpanampy atsika ireo moa zany no lasa misolo vaika ny akalana lasa manao ny asa ny gouvernement manao ny asa ny mpitondra raha tsy misy an'ireo OMS ny PAM ny USAID ny rehetrarehetra zay manampy an'ireo olona vahoaka sahirana tena hoe fa eo andala ny tena hoe kere tena mampiorokoditra araky ny teneny koa za hoe marary mifoky rehefa mahita an'ireny sarindray zaza reny dia mbola nosakatsakanana ny olona nampy sy amonjy aina ny vahoaka malagasy amin'ny alalan'izay procédure rehetra hoe tsy mahazo mandeha ny camion anareo ny tomobilinareo satria midiny sistany tsy mahazo mandeha zao nefa ny tsika zavatra tsisy fotony ny aingitraingitra rehetra misy avion tonga foana isanandro sanandro rehefa atahorana mampiditra an'izao aretina zao maly safaky maly mbola nisy vol ny Air France indray mbola nitondra olona lazaina fa hoe zao hoe misy foana ny exception misy sidina tonga foana isanandro sanandro zao zavatra hafa nyresana ny conseil des ministres zavatra hafa nytenen'ny mitondra tenin'ny gouvernement zany hoe tsy manaja ny zavatra tokony no atao mihitsiny fa na izy io abananaka reo dia hoe batofo mibananaka be daholo dia miditra daholo izy rehetra dia zay dia afaka mivoaka daholo zay mivoaka misy olona mivoaka foana tonga hatrany Afrika tonga any France tonga aiza dikan'izany misy sidina mivoaka sy miditra eto amin'ity fireneny ity fa zay tianareo atao no atao amin'izao fotoana zao vahoaka fotsiny mizaka nytserany aina ary le fitondram-panjakana tena toy nampindramina zany fahefana zany dia tsy manana vahaolana mihitsy izy ao anatin'izany hoe analana ny fahisanana ny vahoaka malagasy tsy manana vahaolana izy amana ny olana menjady amin'izany vahoaka malagasy zany fa raha ohatra kosa tombontsoa ho an'olombitsy sy ho andro vahiny resantsika eto foana resaka vahiny io tsy zakan'ireo zany resaka natao teto tamin'ny herinandro iny resaka karana zany fa mila fahatongava-tsaina antsika rehetra zany tsy resaka xénophobie na fankalana vahiny ny zavatra atao eto fa resaka fotsiny hoe ajao ny mamalagasy ajao ny vahoaka malagasy na miasa tohinina ary izy na miasa manompo anao tohinina ary izy dia ajao ny dignité humaine ny traitement humain ajao ny malagasy tompo tany alainareo isanandro sanandro ty ny taniny ny fananany ny fanahiny tsy azonareo alaina zany mampiteny anay hoe tsy mety zany
tsy anareo vitsy anisa akory no andehanao an'izany jadona eto amin'ity firenena ty ka ampiova ny fiainan'ity vahoaka malagasy ty. Tsy mety zany ny vitsy anisa ao anatin'ny mpitondra fanjakana, ny vitsy anisa no mena vahana amin'izany resaka kolikoly avolenta, amin'izany fanodikodinam-bola zany. Mbola tafiditra ao anatin'le resaka teneko hoe scandale be deaibe teto firenena ty, mbola ao anatiny ary mbola iverenantsika ny resaka affaire SMMC io resaka SMMC resaka Tomasina io zay mahavoaroroy ny talean'ny serasera ny fiadidinan'ny Repoblika. Ho averintsika eto zany zavatra zany satria ny dossier mazava tsara zay natao ny rapport ny inspection générale tamin'ny resaka any amin'ny fitsarana mazava be le izy za mpisolovava mahafantatra tsara hoe ahoana ny famakinan'io, inona ny zavatra mitranga eo fandraisahany namana Guy Maxime mateto zany resaka SMMC zany fa miala any koa ny dossier anankiray any koa mbola voaroroy ao anatiny any koa. Scandale sur scandale, resaka népotisme, resaka favoritisme, resaka détournement de deniers publics, zany rehetrarehetra zany misy ary fantatra ny pression mahazo amin'ny inspection générale de l'État, amin'ny IGE, ireo inspecteurs généraux reo fantatra ny zavatra misy, tsy avela manao audit ary satria sotratra n'izao zavatra tsy mandeha amin'izay ozany zao. Misy rapport efa mivoakany lazaina fa classé ary monsieur permettre mihitsy ny mpitondra fanjakana mandeha etsery hoe azano rôle eto amin'ity fitondram-panjakana ty. Olo tiako ry tsy azonareo kitihana, aniko ry tsy azo kitihana, zanaka rakoto ty, zanaka ministra ty, tsy mety zany tsy mety zany. Tsy zany no zavatra andrasany vahoaka malagasy. Resaka gratitude no andrasan'ny vahoaka malagasy amin'ny filoham-pirenena, izy no nifidy anao tompoko. Ary ingratitude no avalinao amin'ireo olona zay nifidy anao sy namono tena ho anao reo, tsy pahanao ambavafo reo olona reo, olona ingrat. Zany ny olona nifidinareo ary normal zany mbola manaprofo resaka tsy hoe tsy lany, tsy légitime ny falaninareo dia rehefa misy pression atao amin'ireo olona reo dia resaka fitsarana sy mpitandro filaminana atao herim-pamoretana. Zay ihany fitsarana atao fitaovana politika sy ny mpitandro filaminana ataonareo instrument de lasa ataonareo fitaovana sy outil fitaovana herim-pamoretana. Zay ny malaza anazy tsara, fitaovana politika. Mbola misy fotoantsika hiverina amin'izay resaka zay satria ao anatin'ny amena politika dia hoe tsy afaka midina an-dalambe, tsy afaka manao an'izao. Zany akory tsy manakana antsika anohitra ary manao ny asany fanoherana. Aza miandry mipanohitra mihitsy ka hoe andeha hikopakopakafo anareo zay na andeha hisolelaka anareo zay na atao itsikera mipanohitra tompoko. Raha ohatra ka olon-kendry anareo dia ajao ny satany mipanohitra satria matahotra dia tsy any amin'ny zavatra ratsy mihitsy ny zavatra atao. Ary le vahoaka malagasy ao anatin'izay dia tena verezina zotateraka mihitsy, tsy ahafantatra ny zavatra marina. Raha sitraponareo nge dia efa nidiny ty miara-manonja ty, efa tsy vitanareo zany hatramin'izao. Ary rehefa noverezina zo tamin'ny alalan'ireny fanapahana ny Star Times sy ny Canal Sat sy ny Canal Plus reny, efa noverezinjo ny malagasy sasany tsy maharaka n'ireny fandarana reny zay mbola afaka manaraka moa zany amin'ny alalan'ny YouTube, amin'ny alalan'ny internet, amin'ny alalan'ny radio sy ny télé zay mbola afaka mijery. Fa ny akapatsiahana ny akamaroany malagasy dia verezinjo tsy alalan'ny zavatra marina eto amin'ity firenena ity, saromana langy ary tena vokisana abobo satria tsy misy afa-tsy ny RNM sy ny TVM. Ary za miteny foana hoe hoe mbola hotsaroany reny olona manana ny monopole micro amin'ny TVM sy RNM reny ny teniny nataony sy ny ratsy ataony amin'ireo vahoaka malagasy ireo. Azadino zay, maka fahavalo loatra ny vahoaka malagasy, tena hoe maka fahavalo, mamandainga ary saritsaromana ao anatin'ny lainga daholo ny zavatra rehetra zay ataonareo. Dia mieritreritra ve ny filoham-pirenena fa hoe manao ny asa tokony ataony tokoa? Tena afapo ve izy amin'ny asa ataony? Tena mahafapo anazy ve ny zavatra ataon'ireo gouvernemanta sy ny ministra sy ny prime ministre reo? Tsy mitovy fijery aminareo zahay. Raha azo natao ara dia
melany daholo esorany daholo manomboka amin'ny prime ministre sy ny gouvernementa rehetra alao président république mahavita azy dia izy manao anazy ny asa rehetra ary efa ataony daholo ny asa rehetra nareo nge haingom-bato fotsiny ao dia manao affaire fotsiny atao araka teneniko tao zao ministère ny commerce ao misy zavatra misy raharaha ao rehefa tonga izay dia avoakantsika eto koa ary sika amin'ny telefona hoe tsy miteny raha tsy misy zavatra proof eto am-pelantanantsika ary resaka fangaraharaany zany raha-mpanjakana zany zéro tsisy zany ny resaka fanajana ny fanehonan-kevitra zany zéro misy pression ny communauté internationale zay nareo vao milefitra fa raha azonareo natao zay androany dia vao mivoaka eto indray dia efa andao indray fa samborina foatra niakatrakatra indray izy zany androany nitafika sy ny mpitandro filaminana sy ny fitsarana efa ataonareo fitaovana politika efa ohatra amin'izay fa mampalahelo zany ao anatin'izay anaovana politika zay ny fitsarana hoy aho hoe misy mpitsara tsy manapidiny ao anatin'izany fitsarana zany misy mpitsara tena mizaka tserany aina ary te démission mampitsara azy mihitsy indrindra fa ny mpitsara moa zany misy hoe mpitsara mpamoaka didy zay tokony mitsara araky ny eritreriny sy ny fanahiny tsy miandro baiko na vaiza ny mpitsara indray ao amin'ny fampanoavana no miandro baiko ary ny tokony baiko azy dia ny lehibeany eo ambony zany raha ty amin'ny parquet aty amin'ny farany ambany indrindra izy dia tokony procureur no lehibeany substitut sy ny mpitsara ao anatin'izany fampanoavana zany dia misy ny procureur général amin'ny cour d'appel misy ny procureur général amin'ny cour suprême misy ny secrétaire général misy ny DG ministère ministre ny fitsarana fa tsy zany ny zavatra mitranga misy olona any amin'ny présidence zay mahasahy tonga dia mibaiko mpitsara tompoko eto na secrétaire général lefitra ny any amin'ny présidence na ny dirikabo ny présidence miditra mitsabaka ao anatin'ny fitsarana zany ary miorooro mihitsy ny mpitsara rehefa hoe reo olona reo no miantso na miantso ny lehibeany reo miantso ny lehibeany juridiction reo matahotra ohatran'ireny inona reny reo mpitsara reo zava-doza nge ny zavatra misy rehare zany taloha zany hoe zany mpitsara zany zay tamin'ny fotoana nanaovana zany mbola miasana mpisolo vava zany reo hoe ty mpitsara ty tena enjany ty tsy milefitra amin'izany resaka pression avan'izany ambony zany izy fa tena hoe zao ny fahitana an'io dossier io dia tena tsarainy arak'izay ary nananana estime sy respect najaina reny mpitsara reny nanasika toinina ary fa amin'izao fotoana zao misy di-pitsarana tena mampisitrika ambany latabatra satria na ny fomba ny dirany tao amin'io fitsarana io ara dia resaka kolikoly mamoaka di-pitsarana zany izy dia mamenatr'olona ny zavatra voasoratra ao anatin'izany misy ny sasa moa zany mahazo baiko dia tsy maintsy tanterahana manoratsorapona eto zany ny olona tsy nahainy tsy nianatra no mibaiko ny olona mianatra amin'izao fotoana zao zava-doza nge zany marina fa misy olona intelligent misy olona tena malala ny ataony ary tsara zany hoe mampiana tena zany fa le miasa manaiky manatanteraka zavatra bêtement zany tsy mety zany tena tsy mety zany very ny firenena resaka firenena eto dia mbola tsaroky aho hoe maly sy androany misy fivoriana ngezabe conférence de Paris zay resaka fitadiavana financement ho an'ny économie africaine zay niarana zany crise sanitaire zany noho ny fisiny ty covid-19 ty le Madagasikara tsy hita tableau malahelo mifoky mahitany hoe Soudan tena nafatarana zany Soudan zany dia farany firenena tena mahantra tanteraka tany anigisitra zao Soudan any aloha Madagasikara dia inona ny resantsika le Soudan zao dia nahazo hoe zany hoe ny frantsay dia vonina amafa ny trosany 4 milliards d'euros dia vonina me vola 1 milliard 500 sa 400 ho anazy ihany koa fa le Madagasikara zay le resantsika hoe ministère régalien ministère des affaires étrangères tsy an'le fitondram-panjakana akory mampiasa an'ireny na le olona manao an'izany responsable an'izany raha iraisam-pirenena zany relation internationale ny nivon'ny présidence anaty gouvernement tsy mba mahita rirany tsy mba considéré ny olona satria tsy mana crédibilité le filoham-pirenena tsy raharainy frantsay le filoham-pirenena tsy raharain'ireo firenena rehetra zay mivory ao anatin'io resaka fanomezana vola financement ho an'ny firenena afrikana
tsy kôty dia samitsika rehetra eto Madagasikara avoaka malagasy mila mahafantatra an'izay hoe fa maninona kay tsy mba nandeha tany ilay filoham-pirenena fa maninona kay tsika tsy mba voaasa nefa tsika manana trosa be dia be tamin'ny fotoanandron'ny président Ravalomanana niady an'izany hoe effacement dette niady an'izany hoe fanafoanana ny trosa Madagasikara zany mila fahaizana goavana be filoham-pirenena Marc Ravalomanana nanana an'ilay traikefa na dia mbola tsy président république ary nahita an'ilay lalana hoe aiza no andeha iza no olona négociena ahoana fedina varotra amin'izany fanafoanana an'izany trosa Madagasikara zany nanana mpiara-miasa tena enjana izy tamin'izany anisany tompokila David Sondre-Parana satria anisany minisitry mivola tamin'izany paix à son âme maty izy ary fantatro fa anisany touché hoe tena nampalahelo amin'ny filoha Ravalomanana zany olona zany satria anisany niara-niasa tamin'izany ary tena nanana ny traikefa sy fahaizana tamin'ireny effacement effacement dette ny Madagasikara zany fa amin'izao fotoana izao ny trosantsika mitombo isan'andro imelehibe mengeza be andamosintsika tsirairay malagasy tsirairay hatramin'ny zanakitsika tsy fantatra na zafikely mbola andohan'izany trosa zany miraty opportunité ohatran'izany satria olona tsy compétent le mitondra ny firenena incompétent ary ny olona miara-minasa azy tsy hitan'izay atao mety misy manana fahaizana ianao fa tsy afaka manoatra ny olona tsy mahay no mibaiko ny mahay zao zay ny zavatra misy dia manaraka ianao hoe tapitra androany le fivoriana dia mba inona moa zany le Madagasikara kely satria anisany mbola tsy mazava ary tadiaviny bailleur de fonds namatsy vola sy nanome vola Madagasikara ny resaka transparence na ny atao hoe mangarahara amin'ny fitantanam-bola zay nomena Madagasikara tsy vitany ministry ny volatra amintsika miteny zao ny mamoaka an'izany tsy vita ny gouvernement sy ny fitondrana mpanatanteraka zany hatramintsika miteny zao tsy ananany olona n'izany asany zany crédibilité zany tsika dia mampalahelo hoe Madagasikara nefa efa miady gisitra ry fa miandro fotsiny efa tsika ngeny tena sous oxygène vahoaka ny firenena malagasy ny sous oxygène amin'izao mila oxygène ngeza be ary sous sérum zany ny sérum sy oxygène mamelona antsika eto fa dia oeraoera ny be dia be vavanao atao moa zany dia asa inona indray no tenen'ny filoham-pirenena rehefa ikabarindray izy amin'ny manaraka miandro tsika miandro fatratra mihitsy ary tsika mpanohitra miandro foana tsy miraté occasion kosa aloha tsy miraté occasion ary zareo mame baolina mame bala sy baolina itofirana anazy foana zay no teny entina androany zay no anjara fandraisako fandraisana fitenenana androany tapitra fotoanantsika somary tarakely satria nanomboka taritsika dia mametraka ny veloma finaritra ho anareo rehetra ary maniry tontolo andro tapakandro mahafinaritra ho an'ny tsirairay dia mirary soa atsika rehetra any